Ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana aminao indray amin'ity alarobia 8 jona 2024 ity atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika eo moa zany ny Radio Mada eo ny MBS Radio eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook. Ny fanirina dia ny hoe niarahantsika mianakavy ao anatin'ny fandarana ao anatin'ny ora roa mahery any ka ao anatin'izay dia mba azahoantsika izay tokony ho azo rehetra zany ao anatin'ny ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity ka tsy sanatria hoe ho fotoana very fotsiny na ihany koa sanatria hoe andany andro tsy resaka mandany andro mihitsy na hoe fotoana ho ariana fa tena mba hoe azahoantsika izay tokony ho azo amin'ny tontolon'ny raharaham-pirenena izay iainantsika moa amin'izao fotoana izao. Raha ny fandeha ny fandarana dia eo aloha zany ny resaka famakafakana zay hoentina amintsika amin'izao fanombohan'ny fandarana izao. Resa be mihitsy ity resaka hoe misy mibata olona sy ny sisa tsy te misy manindrona rongony sy ny sisa resantsika ny momban'io ary misy ny tena hoentintsika ao anatiny dia misy ny atao hoe fipetraky ny raharaha takanto zany hoe le tontolon'le rongony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka sao dia adinontsika na varimbariny fa i Madagasikara kay efa ao anatin'ny sehatry ny ity resaka ity afa le rongony le hoe tratra ny zandarma taria dia nidorana dia nandraisana fepetra reny le rongony gasy fa le resaka eto tsy zany fa tena le rongony lay mandeha circule ho isika maneran-tany ary eto amin'izao tontolo zao kay dia efa misy amin'ny lalan'izy io famezivezen'izy io ary dia efa tonga eto Madagasikara efa enitsika zany resaka hoe cocaïne héroïne amin'izao fotoana zao nandrenesantsika an'izany fa hatramin'izay tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 30 taona lasa tsy dia nandrenesana an'izany teto amintsika fa amin'izao fotoana dia andrenesana an'izany ka misy tatitra ao na misy fanampim-baovao eo amin'ny sehatra maneran-tany mihitsy zany amin'ny ity raha dia ho hitantsika eo ny momba zany ary dia mifandray moa zany amin'ny fiainantsika isanandro. Ankoatran'ny izay dia misy vahiny izay atao hoe tompotrano ihany Andriamatoa Motarson zany rehefa alarobia ohatran'izao dia manana anjara izy dia misy ihany koa ny faneho-kevitra hoentiny momba ny tontolon'ny fitaterana momba ny resaka hoe varotra sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany any eny matetika zao zany resaka hoe Dubai zany raha vao mainao an'izany ny sofintsika dia efa tena zavatra avoleta be zany sy ny sisa manana ny fomba fijeriny Andriamatoa Motarson alleluia rehefa tonga ny fotoana zay hitondrany fanazavana izany sy fanehoana hevitra ihany koa ary dia ho asiny resaka ihany koa moa zany resaka hoe volamena sy ny sisa satria io resa-bolamena io dia mbola tantara mitoy io hatramin'ny zao zany dia akoatr'izay moa zany dia ho avy ihany koa namana fanira zava-manantany miaraka amin'ny solombavam-bahoaka fetra izay lehibe ny groupe parlementaire antika Madagasikara nivon'ny parlementa ary izy ihany koa dia voafita amin'ny alala antika Madagasikara tery amin'ny boriboritany 5 amma solombavam-bahoaka no tiana ambara amin'izany dia hoiteo ihany moa ny fisotrony fandarantsika zay no ela tongolasy tongovavy fa hiditra amin'ny votoatiny isika izany araka ny nambara teo dia tonga dia tsorina hoe misafotofoto ny fiainan'ny malagasy ny eo tsy voava dia ny eo mipotra andray ny etsy mikiky dia ny atsy mipotra andray dia ilay vahaolana zany dia araka ny ambara teto foana hoe vahaola tselitselika foana no mipotra amin'ny fiainantsika kanefa ny tena tadiavon'ny malagasy dia tena hoe vahaolana tena
mamahan'ilay olana tena iainana ry am'le fototr'olana fa tsy resaka pomady io na resaka safosafona fotsiny io satria raha ny aretina zany eto Madagasikara ny aretina amin'ny tsy hoe aretina hoe amin'ny aretina vatana fotsiny tiano tenenina fa ny hoe aretina mikika ny fiainan'ny malagasy ilay antsoina hoe Madagasikara dia efa tena hoe nandritra ny fotoana maharitra ary mbola mitohy amin'izao fotoana izao zany. Dia manoloana izay toe-javatra izay dia lasa ny saina mandinika mijery ary izay le hoe fandinihan' izay dia ohatra ny mahatonga ny eritreritra tonga hatrany amin'ny hoe ahoana ny hafaran'izy ity, ahoana ny hotohan'ny fiainan'ny malagasy raha ohatra ka zao no mitranga. Ny fiainana zany efa tena sarotra mitaitaina ny amin'ny hoe ahoana ny vidintsoloka ny fiainana zany ato efa mandeha ny amin'ny hoe ny vidim-piainana sy ny sisa ino moa zany fiainana isan'andro san'andro iny fa tonga ndray ity resaka hoe misy misambotr'olona hono ny vehivavy ony misy misambotra tovavy dia aveo dia misy manipy ery amin'ny moron-dalana dia aveo dia malemilemy dia aveo dia tsy matsiaro teny sy ny sisa dia aveo dia matahotra dia misy resaka rongony misy manindrona drogy sy ny sisa zany no miparitaka sy iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina tao anatin'ny andro maromaro zany zay. Dia ilay fiarahamonina malagasy zany efa tena hoe fiarahamonina reraka dia mbola tonga indray ity zavatra anankiray ity dia efa sarotra le fiainana dia ankoatr'izay nefa lasa mitaintaina indray na ny ray aman-dreny na ny tanora na raha andeha hianatra na andeha hiasa na hijanona ao an-trano dia hoe anahoana sao dia misy mibatany sao dia misy mibe tany dia any dia tsita dia any dia tsita dia zay toe-javatra zay zany no hitondrana ny saitsika hoe fa inony ty mahazo antsika ity, ahoana ny hafarantsika ity, isika efa any amin'ny firenena gisitra. Raha ohatra zany tsika any amin'ny firenena gisitra amina amarin'ny tarehimarika zany Banky mondiale zao vao namoaka voaingana efa nresantsika teto. Raha ny tokony hoe zany dia tokony hoe tena hoe mila mivoatra, mila miainga daholo zay hoe ahafahana miainga zany ialana amin'ity fahantrana sy fahavoazana ity. Zao nefa dia tonga indray ohatra ny fenomena vaovao indray dia lasa daholo ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra. Zao io hoe zao mahatonga an'io hoe misy ambadika io hoe misy ambadika politika io hoe sy ny sisa samy manana izay teneny ny olona. Za moa zany eny anivon'ny fiarahamonina iny fa ny tena mahalasa saina amin'ilay raharaha zany aloha dia efa nisy ny tranga izay niseho ary efa nisy ny arany dia efa mandeha ny fanadiadiana isan-karazany ataon'ny mpitandron'ny filaminana dia miaony ny joro vavolombelona hoe ohatra zao ny havanay ohatra zao ny taty amin'ny fianakavianay sy ny sisa dia manao ny andraiky ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny hoe fikarohana ny zay fandray amin'izany raharaha zany hoe inona ny tena ambadika io, inona ny tena atidohan'io, aiza io miainga, inona ny tanjona tiano tratrariny izay manao an'izany amin'ity resaka raharaha ity satria le izy sady misy resaka hoe zava-mahadomelona, fahasimban'ny fiainan'ny tanora, fahasimban'ny fiarahamonina sy ny sisa dia lasa misavorovoro, misafotofoto ilay fiainan'le malagasy efa tena latsaka ambany aty ambany. Ka zay zany no zava-misy aloha zay le antsonina mpanao gazety hoe fait, zay le fait zay hoe ny zava-misy dia miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina, resabe zay mitondra any amin'ny tsy fampandrosoana satria lasa mitaintaina. Ahoana moa tompoko no ahafahana miaina, ahoana no ahafahana mampandroso firenena sy hoe tabataba hoe hampandroso firenena akarina ny arikarena ko ny vahoaka ao aminao raha mitaintaina vao mivoaka amin'ny trano izy dia mitaintaina matahotra, vahoaka matahotra ve no hiatrika ny asa aman-draharaha
vahoaka matahotra ve no antenaina apiakatra ny arikarenilay firenena. Iny zany hoe miasa ao anatin'ny tahotra. Iny zany hoe mandeha mianatra sy miatrika amin'ny fiainana ao anatin'ny tahotra. Disako miena ve zany tsika menakavy de hoe vao mivoaka ny trano so de misy ohatran'izao indray de lasa tsy milamin-tsaina ilay malagasy ankehitriny. Ary io tsy filaminan-tsaina io dia tena manahirana io satria tsy filaminan-tsaina dia miteraka fikorontanana mazava loatra eo amin'le olona aloha, dia eo amin'ilay tokantranony, dia eo amin'ny fiarahamonina. Dia zany no zava-misy amin'izao fotoan'izao. Zava-misy tsy mbola nisy tao anatin'ny taona maro ny fandimby fa misy amin'izao taona 2022 izao. Io le nitenentsika teo hoe ny eo tsy voavaha dia misisika indray aty anankiray ity zany. Dia io moa zany hoe misy hoe fankalaran'olona sensisa misy tafiditra ny resaka zava-mahadomelina avoleta dia tsara ihany mba ahafantarantsika hoe ahoana tokoa moa zany ny fandehany hoe ny vaovao sy ny tatim-baovao zany momba ny tony hoe tontolon'ny zava-mahadomelina itony. Raha miresaka amin'ny atao hoe toerana misy an'ny Madagasikara, tsara mahafantatra an'izany fa isika mantsy somary variana hoe zao ne dia iny aloha zany tsy maintsy atrena hoe nisy mibeda le ankizy tary na le tanora tary dia avy eo tsy hita nandritra ny 2 andro zao dia iny aloha zany zavatra hita iny dia manao ny andraiky ny ampitandro ny filaminana dia ndretrarehetra ihany koa dia manaraka an'izay raharaha zay le antsoina hoe fa sao de tsy fantatsika fa ity resaka hoe zava-mahadomelina eo amin'ny resaka iraisam-pirenena ity dia zavatra avoleta izy io satria maninona ho isika ireo le karazana rongoa zany eo amin'ny tatitra izay navoakan'ny Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Misy sampana anankiray tompoko amin'ny firenena mikambanao le nambara teo io dia io zany no mijery ny tatim-baovao ny zava-misy maneran-tany io dia misy zany ireo atao hoe sokajy na rongony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay vao sokajy hoe interdit na arahamaso sous contrôle international, zay no filazany azy, sous contrôle international. Dia efa misy lisitra omeny ao tony resaka rongony to mantsy any amin'ny resaka médecine any koa mampiasa azy. Zany zavatra manokana amin'ireny resaka hoe fanatorana na sy ny naman'ireny any amin'ny resaka médecine, zavatra manokana mihitsy ny momba zay fa izy lasa manapotika ny ety anivon'ny fiarahamonina. Dia ireo le rongony ireo zany le hoe sous contrôle international ireo araka ny nambarany Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dia mazava tsara teneny eo. Anisan'izany ohatra zany hoe type amphétamine dia ao anatiny ny cocaïne, dia ny hoe cannabis, hallucinogène, dia misy an'izany hoe opiacé zany, dia misy hoe sédatif, hypnotique, dia ny héroïne, dia ny opium, dia ecstasy, dia ao ihany koa zany hoe méthamphétamine zany. Reo zany reny dia lisitra navoaka ny ao anivon'ny sambarara ny firenena mikambana miady amin'ny rongony sy ny crime. Fantatry ny be somary hoe reo dia voaramaso interdit ireo, tsy azo atao ny hoe mampiasa an'ireny eny anivon'ny fiarahamonina izany. Dia nambarany ity sambarara ny firenena mikambana ity ihany koa ny amin'ny hoe ny trafikana drogue ozy dia io le antsoina hoe misy circuit mondiaux très diversifié. Zany hoe misy circuit tena isan-karazany zany miparitaka manerana ny manerana ny zao tontolo zao ary Madagasikara. Dia rehefa jerena le sary-tany io sary-tany zao tontolo zao, carte du monde, dia aty Madagasikara eky fa misy an'le tsipika amin'ny lalany io resaka rongony mahery vaika
izay sous contrôle international io araka ny nambarany office des Nations Unies contre la drogue et le crime zany tany aloha tany amin'ny 20 taona lasa tany amin'ny 15 taona lasa 3 taona lasa dia hoe any Pérou, Colombie, Bolivie, Amérique latine, États-Unis, Russie reny zany voatenteny Afghanistan reny voatenteny amin'ny resaka rongony avoleta takantony eo amin'ny circuit international fa tsy mbola nainao zany Madagasikara zany ianao hatramin'izay tompoko zay le izy dia le drogue ihany koa araka ny nambarany sambarara firenena mikambana ihany dia tsy hoe manimba ny zay manjifa azy mandimba ny tenan'ny olombelona fotsiny fa tafiditra ao ny hoe fanimbana fahasalamana tafiditra ao resaka blanchiment d'argent tafiditra ao ny resaka kolikoly avoleta tafiditra ao ny hoe fiarovana sistany frontière amina firenena anankiray tafiditra ao ny resaka hoe fiparitahan'ny aretina resaka fanolanana be zany no mifaningotra amin'io zavatra io zany hoe tena ny dika zay de hoe fahampitehana mitondra makany amin'ny fahampitehana ny fahazahoany tony drogue mahery vaika vahana amina firenena anankiray izany ina moa zany ny tena tianambara am'le izy ny tena tianambara dia ny hoe raha firenena le resaka drogue io zany na am'izao na firenena madinika na firenena mahantra na firenena matanjaka raha toekarena dia tratrany daholy am'izao tsika mantsotra ny varimbarina amin'ny resaka hoe adi-piainana isan'andro sy sisa vaty misy zavatra misisika ato misy zavatra efa misosoka ato zay misoko miadana ihany koa ilay izy mitarika ny fahampitehan'ny fiarahamonina inona zany no tiana ho tenenina am'le izy ny eto Madagasikara zany enitsika tamin'ny fampalamoam-baovao any amin'ny gazety sy ny sisa any amin'ny réseaux sociaux sy ny rehetrarehetra any efa tafiditra eo resaka io ny eto Madagasikara inona moa zany tiana tenena hoe le drogue le avoleta zany fa betsaka ny enitsika tamin'ny fampalalam-baovao ity zany tsy resaka tsony le hoe le rongony le tratra amgono ny tarianana de dorana de tratra mpitandro fiarahamonina de dorana iny le de atao amintsika iny fa ity efa zavatra avoleta tafiditra eto Madagasikara de le malagasy ve tompoko efa tena sahirana efa mahantra efa voakilasy anisan'ny mahantra de mbola pitehana amin'ny zavatra ohatran'izany indray ary le izy zany matona ataon'ny firenena mikambana hoe ady amin'ny drogue sy ny crime de mifandray ireo tompoko mifandray ireo satria raha vao resaka drogue zany dia mifandray foana resaka crime ny resaka viol sy ny zavatra maro araka ny nambarantsika teo tiano tenenina zany de ny hoe le ady amin'ny tony drogue avolety tony eo amin'ny sehatra raisam-pirenena de efa tafiditra ao zany zao i Madagasikara de io zany aloha tsy tokony hoe ailika fotsiny amin'ny mpitandro filaminana ny ady aminy marina hoe eo mpitandro filaminana ndraiky ny hoe manenjika ny olon-dratsy mitady ny ati-doha mikotrika sy ny sisa fa rehefa tena jerena le izy de politika mpanjakana politika pirenena mihitsy ny ady amin'ity raha ty zay le izy politika pirenena politika mpanjakana mihitsy ny ady amin'itony resaka hoe drogy avoleta itony fa tsy hoe ailika fotsiny hoe mpitandro filaminana io de zao io de hoe asantry zareo zany asantry zareo zay fa tafiditra ao na ny resaka fanabeazana any amin'ny isa-tokantrano fitaizana ny zanakao io dia tafiditra ao anatin'ny fiarovana izany ina ny idiran'ny polisy ny zandarma sy ny miaramila amin'ny fitaizana ny zanakao any an-tranonao any tsisy idiran'ny mpitandro filaminana zay fa anjarany ray aman-dreny ny mametraka tsara n'ilay fanabeazana miainga any amin'ny isa-tokantrano zany le izy de eo amin'izay le fanabeazana ho eto amin'ny fiarahamonina ihany koa dia mitatra ka raha ohatra zany ka izao no zavatra miseho eto Madagasikara dia mazava zany ny dikany amin'ny hoe any amin'ny politika mpanabeazana tsy ao mato tafiditry ny tony drogue mahery vaika itony ny fiarahamonina malagasy potika ny zanaka ny gasy amin'izao fotoana potika satria variana any amina zavatra
hoe mbola afaka miandry ny atao hoe politika izay tenenina hoe politika ampampandrosoana fa ilay manimba an'ilay olombelona le vatan'le olombelona dia miditra de eo somary taritsika ndray tonga ty am'resaka hoe fiarovana ny sistany na ny frontière reny drogue reny drogue mahery vaika hoe iny reto le lisitra ny tenen'ny firenena amikambandretra hoe cocaïne cannabis sy ny etamine sy ny rehetrarehetra reny ene tsy manatongotra fa avy any velany any reny miditra aty ohatran'ny coronavirus ihany io tsisy an'izany teto ohatran'ny sida ihany io tsisy an'izany teto fa lasa misy eto Madagasikara zany hoe lasa point d'interrogation zany ny fiarovana ny sistany ny Madagasikara efatra am'izay io efatra am'izay ny zavatra tsy tokony hivoaka fa tokony arovana lasa ny zava-doza avy any velany tsy tokony hiditreto tafiditra io tsy drogue ihany fa nahatramin' zao kolotsaina tsy mahasoa rehetrarehetra zao raha kola ataon'ny vazany dia tsika moa mpangala tahaka ihany ko aingana diaingana tsika amin'io fa ny tsika dia alaina tahaka daholo na ratsy na tsara na ratsy dia alaina tahaka tsy misy an'ilay fanovanana intsony dia tobaketo dia sanatriva hoe tompoko Madagasikara ataon'ny olona fanarina zao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao avy any velany any de tonga eto de simbatra amin'ny toe-tsaina ary resaka drogue zany tonga de avy any amin'ny saina no enjanony voalohany de mikorotana de lasa dala de afaka manao fanadiadiny tsika amin'ny toerana zay fitsabona ny olona zay verisaina sy lasa dala noho ny resaka drogue fa manahirana mampalahelo ilay toetra raha ravintsika zany le izy de zao le fomba fitantanana eto Madagasikara de efa hita mibaribary zao hoe tena tsy araky ny tokony izy tsy araky ny fampanantenana izay natao ary le maha olona mihitsy no potika ny frontière tsika zany de mila arovana politika mpanjakana ihany koa zay mba elana mitony zava-doza itony firenena mikambana ne milaza izy milaza taremarika izy milaza ny hoe zao ny zava-misy fa zao danger na loza any ivelany rehetrarehetra zao miditra tia Madagasikara de mbola tsy tonga saina amin'izany ve tsika varina amina zavatra fa isika dia matoa hoe isika dia tafiditra ao daholo zany dia aiza ny hoe fipanjinana ny taranaka sy ny tena hoe fiarovana ny firenena manoloana ny tony zava-doza itony zay le izy ka tsy tokony mipetraka zany le hoe mifanilika na ohatra zao satria tafiditra ao daholo miaingatra any amin'ny tokantrano amin'ny hoe fitazanany ankizy sy ny sisa fa manana andraikitra ihany koa tena goavana ny ampitondra satria ny fiarovana ny frontière de politika mpanjakana zany fa raha tena hoe mafy tsara ny izay hoe fiarovana ny sistema Madagasikara zany dia tsy ho tonga amina toejavatra tahaka an'izao de eo ihany koa mazava-dehibe ny resaka communication eo zany zao de hoe mifamme vaovao zava-dehibe iny hoe mifamme vaovao mpitandro filaminana mikariko izy fa ny olo-pirenena ihany koa manana ny zay vaovao any aminy any de mba hoe famme vaovao zany mba ahitana ny afahana miady amin'ny ratsy manoloana ny tony zavatra manahirana de manahirana itony ary ny toejavatra tahaka an'izao ihany koa dia ahitana ny fahalemeny ny fomba fitantanana eto amintsika io tsy vitany hoe resaka fotsiny hoe zany tonga eo de atao an'izao fa zao zany zao ny zava-misy dia miara mijery miara hoe misaina an'le izy ny rehetrarehetra manoloana nylay toe-drara fa so ndray de hoe ahilika any amin'ny mpanohatra indray inona ny idira mpanohatra am'izany eto mantsy raha vao misy zavatra tsy metimety mpanohatra io ny tim io ny RMDM io nefa ny politika zay ampiariny ny mpitondra eo amin'ny fiarovana no sistany no tsy ao tsy araky ny tokony izy ny mpitandro amin'ny filaminana omeo fitaovana izy arak'izay ilaina ary fitaovana maharaka ny toetrandro
fa ny jiolany am'izao fotoan'izao misy jiola manana tsy hanonona diplôma fa manana jiola diplôme zay misy hafa le taloha tany tany hoe jiola dia hoe olona tsy nahita fianarana zany olona tsy de afaka loatra zany tsy de manana connaissance zany fa ny asanjiola am'izao fotoan'izao miaraka amin'tony resaka hoe drogue mahery vaika itony zay enjehany ny sehatrarezam-pireneny tony dia manana diplôma ko maninona ko tsisy asa disantsika am'zany fa ny resaka chômage zany de tafiditra ao anatin'ilay izy ihany koa zay zany no tiana resahana aloha momba aniny satria toe-javatra tsy azo lalovana fotsiny ilay izy efa eto akaiko eto ny mpisehatra ao anatin'ny fandarana Andriamatoa Moutarson alleluia miarabanao Andriamatoa Moutarson tonga indray ato anatin'ny fandarana tonga de omenanao avy hatrany ny sehatra zany ny fiainana aloha zany zay aloha zany ny tena anisan'ny malaza aloha zany ny fiainantsika ao anatin'ny fiarahamonina indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina ahoana ny fahitanao azy amin'ny maha-olom-pirenena sy amin'ny maha-ray aman-dreny anao ihany koa. Miaraba ny rina dia miaraba ireo olona rehetra manaraka izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny radio MBS zao sy ny radio Mada. Miraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra, miraba ireo olona any ampitan-dranomasina sy eto Madagasikara manaraka ny fitaharana ary satria rina moa eo foana isan'andro dia efa nirabanareo ngamby izy mahakasika amin'ny Pentecote fa zao vao eto dia faly mirabantsika menakavy no nahatrarantsika ny Pentecote fa marina fa efa namena ny fanahy masina tsika fony natao batemina natao batisa fa dia nankalaza izany tsika tamin'ny alahady teo ka dia misaotra ny tompo dia iroso amin'ity resaka fandarana eto amin'ny miara-manonja ity sika miverina kely mandray an'le thème lohevitra tenenin'ny rina teo ny fomba ilazako azy zany mba fihevitro manokana iny fa na ianoko an'io mantsy rina dia zao nanaraka ny kabarin'ny président Ravalomanana tany Ndramasina satria za efa naheno ny olona hoe hay misy olona manana ony misy ankizy ony tsy hita dia avy eo hita dia setsetra dia zany indraindray mieritreritra hoe mety misy ihany zay fa le olona koa mampitombo ny filaza zay zany tonga dia réactionko dia ohatrany hoe mila mieno dia ohatr'izay ny fomba fahenoko azy fa rehefa nieno an'le kabarin'ny président Ravalomanana tany Andramasina dia nilazainy teo ty zavatra ty fa nilazaiko voalohany aloha dia le nilazany momba n'le fanakanana azy sy le fandraisan'ny olona na tonga n'le communiqué be dia be ireny hoe izay dia miompo amin'ny président Ravalomanana fomba famakin'ny olona mihitsy an'le zavatra nytenenin'ny président Ravalomanana nohatrany tsy dia mitovy fahitako azy tsy mitovy amin'le fomba famaky tokony handraisana azy satria président Ravalomanana nametraka tsara n'le problème izy aloha miresaka an'izay fa rehefa avy eo iverina iresaka n'ity drogue sany ity nametraka tsara n'le problème izy hoe nandeha tany Soavinandriana dia izao no nataon'ny mpitandro ny filaminana tsy navelany nanao ninina dia lasa nakany Antsirabe tany cimenterie tany akaiky ny bity tany izy nresaka tamin'ny vahoaka andeha hivavaka izy dia lasa olana be zay zany izy io marina fa hoe ny misy mpiaraka ao amin'ny team na député team sy ny etsetra no nanomana ny zavatra tany ho amin'ny redynamisation team fa ny zavatra mitranga ny président Ravalomanana ty arivo mamonge mbola izy marika Ravalomanana ny mandeha dia eo dia efa ilanao vanina izy tao Soavinandriana ilanao vanina izy hatrany faratsiosiny anina rehetra iny narahana izy tonga any Antsirabe izy moa ka zao ny tena fomba famakiko an'le fanambarana nataon'ny président Ravalomanana izy marika Ravalomanana no ny teneniny
fa tsy de tena izy loatra le hoe président tim mahasamy hafa be an'izay mantsy de zao izy président Ravalomanana filoha teo aloha zay misoratra ao anaty constitution ary nambarany zany tany Andramasina no tenenina hoe manana zoany zao araka ny lalam-panorenany sisa izy arany toanana izy arany tsy avela andeha de maika ave fa izasy ianao tsisy dikany mihitsy tsika ho anatrehany zany epsilon tsika ozy ny fitenenana fa de tena tsy mety mihitsy zany aniny zany zay ny tena tiany atao fa misy hitako ohatrany hoe sanganena le hiteny hoe tsy mety kosa zany satria ohatrany hoe ny filohan'ny tim ve zany no arovanay mety ka tsy ny filohan'ny tim ny tiano resahana fa izy Marc Ravalomanana mihitsy no nandeha tam'le lalana ary tsy indray mandeha tsy indroa fa efa imbetsaka zay ny tiany olazaina ary de niantso ny FFKM mihitsy izy moa tam'le tao amin'ny firaisana faharoa hoe mba hanao fanambarana ny FFKM nge manana ny département politikany izy Marc Ravalomanana efa manome zavany-seho hoe ny toanana foana tamin'ny lalana nalehany nefa izy filoham-pirenena teo aloha ka tokony mba rehefa manao fanambarana ny olona mamaky an'le fanambarana ny olona le hoe nalefa nytarisa minanina am'le Marc Ravalomanana azy tena voalohany andehanany am'le izy fa tsy hoe za filohan'ny tim tsy nanao an'izany izy ary ny eto izy miantso ny FFKM ny FFKM tokony joro hoe raha nareo FFKM ndreo moa zany hoe andeha hitory ny filazantsara de toanan'ireo olon'ireo ny ariara filoham-pirenena teo aloha sahany nanohana azy de ahoana moa nareo ve mihevitra fa tsy hosahany ny anohana anareo rehefa anelingelina azy zay le izy tokony ho jerena amin'ny Marc Ravalomanana azy le fanambarana ataony fa aza hoentina am'le hoe filohan'ny tim de azava kokoa aminareo inona ny tokony ho ataonareo ahoana ny tokony ho ambaranareo eo anatrehan'ireny toe-javatra maro samihafa reny fa tsy hipetraka fotsiny am'izao teoko miverina am'izay aty am'le zavatra ny teneniny reny ny teniny filoha Ravalomanana hoe misy olona bataina alaina dia tsy hita de aveo hita de izy filoham-pirenena izy manana ny renseignement ananany tsy mitovy amin'ny anananay no miteny an'izany ary de hita mitambajotra Facebook aloha no nahitako hoe misy marina le izy ny hitako tamin'ny Facebook maly de vehivavy hoe nasiana marika kely ve eto amin'ny ratsan-tanany de eo misy olona manao akanjo de misy vengeda be eo am'loana zay tsy naseho moa ny lohan'le olona de maly koa mifanindry le izy maly tamin'ny 12 nisy fanazavana natao tao amin'ny fiangonana tao Mahamasina tao mahakasika ny hoe ny franc-maçon sy ny fombafombany de voaresaka tao daholo io zavatra ny teneny zavatra ny tatarainy rina teto efa manao recherche izy mahitany an'izany voaresaka tao anatin'io fanazavana tany amin'ny fiangonana io hoe le izy tena resaka fampirisihana ny filana ara-nofo fampirisihana zao toetra tsy mendrika rehetrarehetra zao zay le izy vokatra le asan-demony zay le izy fa zao mahakasika an'le hoe Madagasikara mantsy de zao eto Madagasikara ny euro sy ny dollara midina foana tsy tena Madagasikara zany ny cible principal n'le mpikirakiranyio drogue io fa plaque tournante Madagasikara satria ny firenentsika ka na mitondra resakosy ara-moa izy ameny 1 million de douane ohatra engany ny douane ka tsy anaiky an'izany de efa tafiditra zavatra mitrangy zany gaboraraka be izany BDB zao profonge zao hoe BDB ny drogue mandeha na mitsindrona na tsy fantatro le drogue avy any velany le niteneniny firenena mikambana hoe reto tsy hoe le rongony le ravikazo kely fonosina tsy reny fa le drogue mihitsy le tena drogue dure ozy ny fitenenana reny
alefa eto amitsika de eto amitsika satria mora koa no mamoaka azy eto amitsika satria tsika zany tsy ohatrany hoe any Amerika Latina de efa embenany de misy alika sy ny etsetra rehefa mandeha fa zao rehefa makany Seychelles ianao na makany Maurice ianao de embenana mihitsy zany malagasy zany tonga ao a Maurice sao de mitondra drogy tena hafa mihitsy ny traitement ny passager malagasy mandeha makany am'ireo nosy manodidina na Afrika Atsimo satria le drogue miala vany ananina rehetra any volatsika ho ambany be fa mipikirakira eto zany de misy am'le mamsambotra madimozely izy ny etsetra eto Antananarivo izy zao de hitatra any amin'ny faritany io rehefa tsy mananina moa zany rehefa misy firen'ny le teratany malagasy tratra any amin'ny aéroport ka zay mihitsy le izy ny malagasy de embenana ka tandremo rery vahoaka malagasy tandremo le mitondratondra entana fa tsy fantatra ho akory mety misy 100 gramma nge ary zavatra tsy azonao atsaina mihitsy fa ny olona any apita manana alika mifoka reny zavatra reny de efa fantany fenolika ny amin'ny aéroport velany eo a Maurice moa zany ianao arany atraty ambaravarana hoe oiza za andeha ho any enta nandalo teo de gaga ry zareo hoe oiza ianao za transita fotsiny tao Maurice de ohatran'izay fa arany hatrany anany ianao hoe sao de ahoana ny sakosy malagasy de malagasy hoe sao de mividy hafa le traitement zay hafa satria ny vola maorisiana ambony lavitra be noho ny antsika koa zay no mahatonga ny lizy hoe de avaty zany ny miainga avaty indray no anapariana an'le drogue ty eto amin'ny resaka atya atsimo atsinan'ny atsimo andrefan'ny Oceana Indienne zay le izy ary de zao ny tenen'ny président Ravalomanana moa io tam'le kabariny tao amin'ny firaisana faharoa fa inona ny zatra mitranga ny zavatra rehetra moa tafaverina tapoka any amin'ny ekonomia rina zavatra rehetra ekonomika doly ny sécurité tsy manjary satria ao amin'ny sécurité zany lasa problème ny olona hoe ho alefako hianatra ve reto zanako reto lasa problème ane zany de tsy hamokatra zany le zaza hoe tsy hitombo fahalalana ananany satria matahotra ny hivoaka ny trano le olona piasa tsy kely tsy lehibe ange ty fa to misy daholo na ny 20 taona ary de lasa ohatran'izay le izy de zavatra ny tenenina na raha kokoa le fampianarana maly taria ampiangonana taria mamasina taria fa tena alefa ho amin'ny filana rano fotsiny le ankizy tratra am'le drogue na ny ankizy zany zao tsy tokony fahampinana hoe ay manana goûté ihanina de ohatr'izay fa rarahany kely poudre le anankiray de efa tonga de vita le olona zay zany le fampianarana le fanazavana nandeha na hoe misotro coca raha tavoangy efa misokatra tsy tokony isotro an'ireny ianao na yaourt tsy tokony zay fa tena tokony mitandrina amin'ny sakafo satria poudre kely fotsiny ny ataony eo amin'le sakafo de tsy mahatsiaro tena le olona zay le fisehoan'ity drogue ty ary tena zava-doza mihitsy ty fa ny firenena ray manontolo de zao nisy zanaka olona somary ambonimbony tena ataoko hoe ambony tratra n'le izy dia nietsika amin'ny polisy fa hita le zaza après de hoe tsy naninona izy akory ka tsisy nanao faraisana ranofo taminy fa tsy fantatro izy na misy an'le veny ratsan-tanana na tsy nisy tsy voalaza zay fa ny tiako resahana eto amin'le fomba fiasa mba mahagaga ihany ny fomba fiasa ty fanjakana malagasy ty ny zavatra ny lazaina fa hainy fanjakana malagasy io communication izy enjana amin'ny communication fa rehefa jerena kay olona badra odran'olona dolo satria maninona mba efa nanao fanambarana ave amin'ny polisy hatramin'ny sehony io zavatra io hoe zao ny situation misy rere olona mila concours-nareo zay manampy ny mpitsongodia amin'ny polisy anome renseignement nareo mba efa nanao an'izany ve amin'ny polisy appel hoe mitady fanampiana fa raha hoe anina fotsiny tsy ho afaka amin'izany ianao dia eo polisy tsy mbo communication amin'ny fanjakana mihitsy tsy de mba zatra n'izany hoe
ny maty isa-taona amin'ny lalana eto Madagasikara dia tamin'ny taona ohatra zany ameko zany tamin'ny taona 2020 lasa nisy 200 ny maty teto amin'ny lalam-pirenena malagasy. 2021 mba niena 50 mba manao communication ohatran'izany. Fa tsy de mangina fotsiny de zao ireto le mpanao fake news, le vaovao tsy kitoto alefa amin'ny Facebook sy n'isan-karazany zay ny be deaibe. Fa reto mpitondra fanjakana rehetra marina fa tsy misy asa atao firy angamba ry zareo. Tsy ny polisy ny resahako fa ny polisy moa mandifotra azy ny asany, fa tokony manao communication na ny polisy ary na ny gendarme ary, fa tsy ny fanohanana ny mpanohatra no ataon'ny gendarme raharaha. Nanipika ny filora Valomanana tamin'le kabary ny teny amin'ny firaisana 2. Averiko kely le fahazahoako azy zany à ma compréhension des choses, hoe misy mpitondra ambony eto amin'ny firenena, trany hoe mpitondra ambony ao amin'ny tafika ao amin'ny gendarme, ny tafika angamba tsy de resany, no manao zavatra mifanipaka amin'ny lalam-panorenana. Kanefa izy ireo dia ny anina teo anatrehan'ny firenena malagasy fa hanaja ny lalàna ary hitandro hiaro ny tanindrazana. Zay ny serment nataony, dia zavatra mitranga lalam-panorenana mihitsy no hitsahany amin'izy manohana mibana filora Valomanana. De ny teny moa président Ravalomanana hoe tokony hoe verina ihany ny amin'ny olona ohatran'ireny, na ny administrateur civil na ny officier généraux sy ny officier supérieur zay manitsaka akitsorano lalam-panorenana, tokony heverina momba an'ireny amin'ny fanohizan'ny karierany. Fa tsy avelavela fotsiny ohatran'izao verina foana ny fanitsahana lalam-panorenana ity. Raha velantsika ohatran'izao hoe vitavita ho azy reny, fa azo jerena ny momba an'ireny olona ireny de hoe verina eo no inona mety aminy rehefa oriana kely. Fa tsy mety mihitsy zao zavatra mitranga zao. Ny administrateur civil zavatra tsy marina, zavatra tsy mety de amboarina ho marina. Ny mahagaga ngedy zao fantatrareo administrateur civil ny hoe resaka gouverneur mikisaka kely makany am'izay zany ao anatin'le izy ry, satria le ao anatin'le kabary, mbola ao anatin'le kabary ny resahako riny. Fantatry ny administrateur civil hoe ny resaka gouverneur tsy araky ny lalam-panorenana. Eo fotsiny no ataontsika hoe valeur absolue an'le izy hoe gouverneur tsy araky ny lalam-panorenana, fa ny firafitry ny fanjakana mihitsy tena olana atao anatin'le izy. Satria maninona? Raha chef de région ngeny teo chef de région manana comité régional izy. Zany hoe rehefa misy vola ho kirakiraina na tetikasa ho atao ifampiarana eo anivon'ny comité régional ireo sakio. Fa ity gouverneur ity ange tsy zany fa izy rery manapaka hoe arino alefako ny vola de izy miantso ny offre ny appel d'offre am'izany izy rery ny manatanteraka an'lizy zay le tena anti constitutionnel zay rehetrarehetra zay tena tiana ho tenenana. Fa tsy de le resaka loatra le hoe le eo aloha le hoe gouverneur tsy araky ny lalam-panorenana, fa le fomba fiasa fantatr'ireo administrateur civil reo zany de tsy mba mangataka akory an'le gouverneur izy farafaratsiny hoe mba asivy komity miara-mihevitra aminao am'ty resaka budgetny région ty, fa de manao zay tiany. De ahoana tokony ho jerena fotsiny vena reo gouverneur ireo administrateur civil reo zay manaiky ny tsy fanaran-dalàna. Pitsikombakombake zany riny fa satria zavatra tsy marina no avelany atao eto amin'ity firenena ity. Ko agaga vera ohatran'izao ny firenena misy andraikitra lehibe raisinareo administrateur civil, raisinareo
ao amin'ny gendarmerie pirenena zay tsy mandeha araka ny lalam-panorenana ny mahatonga an'izao a zavatra zao de inona moa izy teo mikisaka kely am'izay a am'le hoe insécurité amin'ny fomba ahoana no isian'ny olona matsy vola eto Madagasikara ho avy hiasa eto kanefa ny vahoaka malagasy ary tsy voaronao tsy afaka mivezivezy araka izay ilaina izy a ary koa tsy voaronao akory ny fiainany zanaka manjafina fiainany miainy mihitsy zay mampalahelo angeny maheno hoe ny olona any anjozoro be ny olona any a faritry bity any atsamy matory fahatongava de ahoana ny kidnapinina zay ngeny tsy azoko am'reto mpitandro filaminany reto e na ahoana zavatra tenenina ny olona mpanao kidnapinina maka hoe 40 millions 20 millions ariary sy ny etsetra tsy maintsy hita ange hoe manao dépense reny olona reny nareo tsy manao appel amin'ny olona mba azahoana amin'ny collecter renseignement fa zany ve ho abdi zany fantatry ny polisy zany rehefa mampiantso an'izany izy na amin'ny polisy na ny gendarme hoe mba arao maso raha misy olona miseho vola azo amin'ny tsy marina tsy maintsy zay ny fomba andaniana azy de mipoerapoera le olona miseho manam-bola be tapika eo de mandanindany vola fahatany mba manao appel collectana renseignement nareo mba mora aza fa za hatramin'ny isin'ny kidnapinina tamin'ireny faritra reny mbola tsy nisy fanambarana avy amin'ny gendarmerie na avy amin'ny polisy moa satria paravaravola nge misy polisy hoe nanao appel zareo ary de fa nahazo vokatra ohatr'izao de avela njaka tokana mpanao kidnapinina loara amin'ny mpanao kidnapinina ao an-trano ny olona de hoentiny de zany ve de tokony ahoana moa ny fomba hevera raha matoa ministry ny finance ahoana no amelanao fotsiny an'ireo départementant polisy sy ny gendarmerie reo andeha ohatran'izao fa tsy mba hanao fanambarana hanao communiqué le DG communication mosa inona ao amin'ny président zany olona tsy bitsy-ba am'izay communication zany ny tena tokony anaovana communication fa tsy zay fake news nao any hoe mpanohatra manao an'izao ny anina manao ohatran'izao tim manao tsisy dika an'izany fa izany ny tokony ho enjanona hoe aiza ny rapportnareo ry polisy aiza ny rapportnareo ry gendarme fa efa be de be ny olona efa tsy matory an-trano tsony ny zanaky ny olona efa bataina eny an-dalana de fa maninonareo ny mangina eo anatrehan'izany anao fanadiadina amin'ny polisy inona raha valyle fanadiadina natao aiza ho aiza nareo am'izao nandrosonakaiza nareo na renseignement ahoana no azonareo any amin'ny faritra maivatanàna ny kidnapinina de tsy misy miresaka tsy misy miteny ka zao mba miteny aminareo zay re olona evero momba vahoaka malagasy sy ny fiainany efa sarotra hoe inona no antsika mbola mana ny aminay ainao ndray ianao ary ty le teneniny riny ty ange raha ny zavatra hita de misy fangalarana maso zay teneniny président Ravalomana zay hoe fangalarana maso fangalarana tova zany am'le olona alaina indraindray fa misaotra n'Andriamanitra moa zany fa le tatoato to tsy de nisy an'izay loatra fa misy zany matoa zany mivoaka amin'ny kabary ny olona ohatran'ireny nisy zany ary de mila ka tsy nisy nefa vokatra azo atreto tsy nisy olona voasambotra nananaovana fanadiadina zao mino fa ny olona ao amin'ny polisy ange mety misy marina ny hoe sonjolay roasa tena mamarary fa misy koa polisy tena hoe maniry anampy mpiray tanindrazana mitaky zany koa ny eo amin'ny zandary ka dia mba miandry anareo anaitra ny mpiara-miasa aminareo hetsika bebe koa fa mba tsy atory atsatsony ny olona ary tsy hotratra ny kidnapinina tsony fa de zay no resahantsika mahakasika niny drogue sy ny zavatra maro samihafa
eo amin'iny a fitantanana iny ia zany moa tsy maintsy resana satria fiainantsika isan'andro ary tena hoe lay fiainana isa-tokantrano no voakitikity amin'izy lasa matahotra lasa mirorosaina isaky ny voakany trano zao zany sao de misy mibata any ny zanakay so de zao so de tsy tany de zay tsy maintsy mahamailo ka ao anatin'le resaka ihany mbola mitoy ihany tsika satria efa tazana eo ihany koa ny mpisehatra manaraka Andriamatoa Ragy hiditra izy rehefa avy eo fa ny fomba fahitana Andriamatoa Montandroy aleloha ihany ny resaka transport amin'ny resaka hoe misy fanapahan-kevitra hoe fanalana olona dia hoe za tsy mbola manahirana zany fa za ohatr'zao de lasa misy ohatran'ny manana parapluie spécial zany dia ny mpamme baiko anto sahirana hoe ty olony ty tokony asorona nefa ny eo ihany izy de mamaly ny ato zany zavatra miseho anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao inona mba makinna fomba makinana zany inona ny dikan'izany fa maninona zany no miseho raha fahitanao azy orina mazava be le izy satria hoe parapluie spécial hoe za tsy azo kitikitiana fa ka zao tenena ry izy ohatra zany ny olona nanao hoe mitsahatra tsy présidentny filakevim-pitantanan'ny ery Madagasikara ntsony a Rinara Kotomanga ny ministra ary tsy hoe izy ministra ny tokatokana tany a fa pabe maso nanaovan'izay ministra ny fitaterana de zao lasa ny saina mahena an'ly satria ray andro roa andro tao arina de hoe tsy manaiky ho alany rina ny olona mantsy a soratra masina nge rina de manao hoe ozy ny soratra masina hoe tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manome voninahitra no hafa baraka ka tsy fantatro moa izy na mitombo ny voninahiny am'izany a na hafa baraka izy am'izany hoe fandravana ny teniny an'izany fa ny tena olana angerina de zao hoe misy prime ministre angamo eto Madagasikara misy prime ministre eto zany hoe mbola mahabaika on'le prime ministre zany olona io izy angeny lehibe fitondram-panjakany ary zao ange ny ministre ny fitaterana ange matona nala azy tsopy ho filohan'ny filakevim-pitantanany ery Madagasikara de tena misy antony satria zao Rinara Kotomanga zavatra hita amin'ny réseaux sociaux zany a mampiasa an'le fianakaviany manangonetana any Paris de alefa amin'ny ery Madagavoliny ery Madagasikara de tohatra ny tsy mandovola izy io fa alefa fotsiny hoe alefa amin'ny anarany de rehefa ty izy mizaran'le izy a de sady any ny vola de efa voaray manao abus de pouvoir manao tena abus de confiance zany nataony tao amin'ny ery Madagasikara ary zay ny mahatonga ny ministre ny fitaterana nanala azy io tsy tonga ho azy zany le fanalana fa misy antony tsy misy antony fa zao nga indray tsy nga Ramatoa Rinara Kotomanga raisiny combat amoro le izy hoe vita tanteraka izy raha vao manaiky hiala eo dio izy io mitady fomba hijanonana eo le resaka tany atao masina le SMTC 4 milliards raha mifahazaokon'izy io any amin'ny resaka fanamboarana ny terminal conteneur vola nalainy le vola no encaisseny le vola ny asa tsy misy nataony zay aloha ka de zao miverina kely amin'ny ministre ny fitaterana riny inona mety hotoy an'ny raharaha zany zay zao ny tena mamaika ny olona hoe ahoana zany mety ho réaction an'ny ministre izy efa nandray fanapahan-kevitra hoe asorony ty olany ty de ny atony efa za mbola eto ihany dia inona zany no réaction amin'ny ministre sy ny prime ministre zay lehibe an'ny ministre ka zao ny abdi voalohany tazana mantsy ny olona zany zao ny abdi voalohany indrindra aloha zavatra fantatry ny ministre zany de zao hoe ferana izy hoe tsy mahazo miditra amin'ny zone rehetra ny era Madagasikara tsony na de aloha izy tatatany ange fa tsy mahazo miditra tsony izy tsy manana accès amin'ny birao rehetrarehetra ny ery Madagasikara tsony izy tonga de apetraka aloha zay fa mifaharoa manarak'izay tokony ametraka fitoriana pour abus de confiance sy abus de pouvoir
ny ministry ny fitaterana ho an'ny Rina Rakotomanga fa tsy avela fotsiny ohatran'izao io fa zay zavatra zay ty zavatra avela fotsiny zao tena mba hain'reto fitondrany reto Rina satria zao tamy ray volana nge mba tsy tenenako hoe detaka nananny ery le DG Samy Finina tamy 2018 zao miliara ny vola tsy marina tamy 2019 2021 ny tany Saint Théodole zany izy Samy Finina ny tanisan'izany ary izy fantatra fa hoe miara-miasa amin'ny renseignement na polisy fa maninona izy ny tsy mitory ty tsika androany 5 6 7 8 jona fa 8 volana jona mbola tsy naheno hoe io le DG Samy Finina fa nametraka fitoriana tamle efa 3000 miliara ke le vola satria misy 1800 de misy 1100 de misy 500 minitsy ohatrohatry zay dia tsy mananina izy fa miteny tanisan'izany inona ny rarainy vaoaka malagasy ny fitanisanao an'izany enao mitory mba hamerenana an'le vola fa lery le DG ny aray am'izao satria maninona tsy misy mitory de zany tsy misy asako rehefa mitory mantsy reo olona reo de miakatra any amin'ny pôle anticorruption fitsarana de mamoaka didy ny pôle anticorruption de mihetsika am'izay le aray manao ny recouvrement zay zavatra rehetra voaray voakasika ao anatin'ny lizy ka tsy tokony avela andehandeha fotsiny ohatran'izao nga premier ministre moa tsy fantatro inona ny tena asany ary tsy fantatro hoe fa maninona io mbola tsy programme ny motion de censure an'ny premier ministre any amin'ny assemblée na ny député MRDR ke mahita fa tsy aninona le premier ministre mialatsiny amin'le fitenenana io le be ny administration ahoana ny olona teo ambaniny zay nalana na tsahatra amin'ny asany no sahanao hoe za tsy miala zany ahoana ny toko de tazan'ny premier ministre fotsiny ve fa raha mikapoka latabatra amin'ny premier ministre zay no naovanay hoe tena mba misy izy ary nandrainy ndraikiny izy fa raha am'izao fisehoany zao tsy hita zay marina miala tsiny miala fondro tsy mitondra ary tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena malagasy ty zavatra rehetra hoa ekonomika dôly ary ny raha mato ministry ny finansa zay tena ohatrany hoe mba anisany akaiky ny filoha mba tokony ikapoka latabatra amin'ny zavatra mitrango ohatran'izao hoe tsy mety fa mana ratsy etrika tsinky ty mana ratsy endrika ny fitondrana ny fisin'ny zavatra ohatran'izao fa manekenao raha matoriana hitsahatra amin'ny asanao ary dia tokony anao any fitoriana ny ministeran'ny ministre ny transport tsy zay ihany ange le ministre ny transport misy zavatra mandringa ho aminy fa ny zavatra nitrangatany Anosy-Be na ambarany hoe resaka mafia ho an'ireo olona tsy nandoa ho an'ireo société tsy nandoa volan'ny aviation civile Madagasikara tam'le any Anosy-Be tazamina fotsiny hatramin'izao fa maninona ny tazamina fotsiny ary iny olona raha mangalatra koa anankiroa gadra roa taona tranomaizina aty firy miliara rehetra hoe zay dia anao ny bonne gouvernance anao ny gestion transparente ny fomba fitantanana ny firenena anao ny état de droit anao ny anticorruption de mametraka fanontaniana aminao raha mato ministre ny finance izy am'ireo anakefatra ireo zany zao nefa mba natao hita miariary hoe natao ankehitriny tsy misy naray ary tsy misy naray ary hoahoahoa mibetsaka ka no hoahoahoa enao ny teny hoe 8% taux de croissance am 2022 corrigé ny banque mondiale hoe 2,6 izy zay sa 2,9 de fantatrao tsara raha mato ministre fa rehefa tsy midepasy taux démographique taux de croissance afisenao mantra ny firenena mantra ny firenena am'zany zavatra zany ka dia tenenina fotsiny ianao hoe
tenenina fotsiny ianao hoe aleo a mba miezaka ianao satria ianao miprometra am'ireo mpamatsy vola amitsika hoe tena iezaka kosa zay am'ty a zay ange manana foniny flor zay ange manana ressource minérale de hita eo fa hatreto anao tsy nanao eny ary mandeha ny fotoanantsika efa mamaraparantsika Andriambato Motarson vonoana kely angamba ny telefona dia afaka minitra vitsy dia andray ny mpisehatra manaraka dia Andriambato Raky izany eny ary omeko fotoana kely Andriambato Alleluia Motarson resaka momba ny volamena araky ny nambaranao moa zany de hoe tsy mbola mifarany io fa mbola mitohy hatrany ity raha ty inona indray ny zavatra tokony ho fantatra any ka raha mifazahoko azy rina ny zavatra nitranga amin'le volamena de zao hoe hoalefa any Suisse ty volamena ho afinena zany raha mifazahoko azy de zao inona ny dikan'izany aloha nareo manapahaizana momba ny minina tsy de hoe anina fa zao mpisehatra satria manontany ny olona hoe atao inona any mpisehatra ao anatin'ny minina de inona ny vokany dia mba fantatro ihany le izy fa zao zany le izy io volamena amidy amin'ny marché mondial io ange ny teneur zany hoe ny tena volamena ao anatin'ity zany ohatrany hoe misy lingo ohatr' zao ny abeany ohatry mipozina briky ohatry mipozina briky ireny de ny zavatra tianao fitian'ny olona mpividy ho fantatra firmarina volamena ao anatiny io fa so de 40% fa 60% bombona ozy ny fitenena amin'ny mpanao io mantsy mieritrehitra hoe ino ny lelaingao le ohatry ny briky de iny zany fa nefa tsy zay le izy ka zao raha ny tokony ho izy 99,9% teneurana volamena ho anaty tena volamena dolo io zany zay vao manana valeur eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa raha mbola 99,7% io de tsy mbola ao zany ka zao zavatra resahana nefa eto zao hoe volamena amin'ny banque centrale no ho alefa any Suisse fanontaniana mipetraka moa zany rina de zao hoe fa mividy zavatra bombona ve zany ny banque centrale ka tsy malala non le izy ange tsy malala an'izany zao ny vahoaka ny olon-tsotra tsy malala an'izay fa de hoe hoentina ny Suisse ony ka zao le izy zany hoentina ho any Suisse ho apakarina ho atao 99,9 fa 99 raha tsy 99 aloha ao amin'le ao amin'ny banque centrale hoe 98 de tena bombona zany ny zavatra fampakarana an'io ange idorana atakena sidra atao mercure io miakatra am'izany teneur 99 8 io na 99 mbola misy kipitsopitso ny BTP zany atao tena misy kosaka misy satria misy asa tokony atao eo amin'le afina azy mihitsy zany de hoe tena fanaovana azy hoe pure volamena pure ange no mandeha amin'ny marché international fa tsy hoe volamena hoe niperatra ao tsy misy mividy an'izany fa volamena pure tena mahasositra koa somary tapahana kely iny eny ary ka no izantsika an'izay ary amaraparanantsika azy ina ary no atenaina zany zao ohatra ho an'ny olona amin'io ka zao angerina ny tena probleme raha mandefa 5 kilo izy makany Suisse raha miverina vany 4 kilo tsy mariny zany fa namidy any ny 1 kilo satria maninona raha miala eto le volamena ohatra hoe 99,6 lavitra zany ezaka teknika mantsy zao zany fa ny tokony ho izy 99,9 ianao 99,6 zany hoe nisy expert zany mijery an'io volamena amin'ny banque centrale io aloha hoe tsy ao amin'le teneur marché mondial le volamena tsy maintsy nisy expert nanao an'izay de hita zay de aloha ty amboarina fa zay ty vao mety de ho apakarina 99,9 mandefa 5 kilo ianao zany makany Suisse resaka eo amin'ny 0,1% na 0,2% ny écart amin'le pureté ohatra ny ianao zany 99,7 ny enjehana 99,9 misy 0,2 0,2% zany ny écart amin'ny pureté an'le izy
0,2% ny 5 kilo zany a 5 milligramma 2 pour 1000 nge zany 10 gramma nge zany fa raha ohatra hoe 4 kilo no averinao eto a tena alatra be vava zay aloha de efa lazaina alatra be vava zay raha ohatra ka zany miverina eto na mandefa 10 kilao ary ianao fa lazao aloha hoe le 10 kilao nalefa zao ny teneurany fa tsy hoe nandefa 10 kilo zay ho any Suisse tsy mety zany mila mangarahara tsara zany mila mangarahara tsara de rehefa miverina lizy a raha ohatra lizy hoe tsy ampy 20 grammes na tsy ampy 15 grammes de mba mino ny olona hoe tena niafinena natao pur ty zavatra ty fa de zay fa de zao amboary tsara ry banque centrale fa maratsy tarehanareo fa tsy nohon'ny olona tsononareo ary dia miresa tsara ministra ny minina io fa fatany zany fatany doleke zany zavatra teneniko zany fatany zany mpanao volamena koa mantsy izy a tamin'izy tao amin'ny panafrikany maininina ainy zany de tokony fanaraka tsara izy a hoe zany ministra ho atao manangarahara tsara le zavatra mitranga fa tsy fahatany ataony reto tsy fantatro zay tena tompo-kevitra tamin'io fa ohatra ny misy hafahafa le fijery azy aloha eny ary ka manoloana zany moa ny vahoaka malagasy dia mila mangarahara na volamena io na inona io a mila mangarahara foana ny vahoaka malagasy satria arenan'io arenany men'Andriamanitra azy eto amin'ny taniny na volamena io na arena kibon'ny tany hafa io a na arena iny io na arena inona dia mananjo zato isanjato afantatra amin'ny marina tompoko ny vahoaka malagasy eny ary andray ny mpisehatra manaraka isika satria efa mandeha ny fotoana efa tonga ao Andriamatoa Raky dia isaorana Andriamatoa Motarson alleluia ny tondra an'izay fanazavana izay teny farany ary sady anao veloma ianao de manao veloma ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja dia tsy hoe miteny ohatran'ireny akory de tesitra rehetra vahoaka fa mahasosotra le fanabarabarana tsika menakavy hoe badra odra tsisy mainy de zay mahatonga ohatran'ny hoe somary tsy hoe avyavy fa zay mihitsy ny fomba fiteniko rehefa manazavatra ohatran'ireny fa de manao velomanareo ary mametraka anareo eo amin'ny tompo fa izy mandrakariva no miaro atsika sy mitatana atsika amin'ny fiainantsika rehetra de mivavah mafy hiala ny asan-devoly eto amin'ny firenena ya eny ary dia isaorantsika Andriamatoa Motarson nitondra an'izay faneho-kevitra zay amin'ny maha olom-pirenena azy amin'ny olona miaina eto Madagasikara azy ka ny toezavatra tahaka an'ireny moa zany rehefa jerentsika ilay izy dia rehefa atao hoe atambatra zany dia mbola maizina ny tany aman-danitra mbola maizina ny tany aman-danitra amin'ny akapobeny raha hoan'ny fiainan'ny malagasy kanefa na inona toezavatra amin'izeo dia mitombona ary mitombona hatrany ilay tenin'ny président Marc Ravalomanina hoe raha mbola misy amin'ny farany tsy ho foana mihitsy akory ny fanantenana ary dia teny ao anaty baiboly ihany koa izany rehetrarehetra izany eny ary efa eto ny mpisehatra manaraka Andriamatoa Raky tonga dia ataoko an'izay satria izay no lalàny besin'ny maro anao zany Andriamatoa Raky zany dia tena tsy mitsitsika io zany amin'ny resaka hoe fiainam-pirenena ka mahita izy ny zavatra tsy mety mahita izy ny zavatra tokony harenina tokony amboarina sinsisa manana ny amboarana izy amin'ny maha olom-pirenena azy zany miarambana Andriamatoa Raky aloha tonga eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada indray eny raha misotranao namana faniry rina faniry rehefa ambadika ao fa hiditra eo anisy faly mahitanao satria fa tonga eto ianao fa misotran'Andriamanitra fa nazo ny fahasalamana tsara ianao dia miaraba ihany koa ny teknisiana sy ny mpandrarah rehetra atao amin'ity télévision MBS sy ny radio MBS ary ny radio Mada miaraba ihany koa ny mpanaraka ny miara-manonja anerana Madagasikara indrindra nareo namana sy tapaka any ampitan-dranomasina nazy misy nareo tofo eny ary hiditra amin'ny votoatin-resaka isika rehefa miresaka amin'Andriamatoa Raky zany eny rehetrarehetra any dia ahoana ihany ty sosialy ty ahoana ty vidim-piainany ty
li zany ohatrany hoe verimberina foana fa ka tena tsy mahatsapa mihitsy raha io hoe tena tsy mba misy fivoarana izy ty fa atao memiletika any angala izy misaotranao am'le fanontaniana horesantsika voalohany zany momba ny sosialy rehefa resaka sosialy zany ianao a de mazava ho azy a fa ny vidim-piainana tsy afaka misaraka amin'ny fidiram-bolona ny isam-patan'olona sy ny isa tokantrano ka raha ohatra hoe tsy raha ohatra fa tena nisy na mpiakatra ny karama ny fanjakana tamin'ity taony ity ny zavatra mampalahelo nefany a dia tsy voafe ary tsy voarindra ny mpitondra fanjakana izay tompona andraikitra ao anatin'izany ny vidim-piainana ny vidim-piainana zany mira vidin-javatra ny etsena na ny mangazay io na izy anaiza rehefa misehatra misy ny fandrarahana ny vidin-javatra eto amintsika koa aiza ho aiza mametraka fantanena mpitondra fanjakana indrindra ny ministera izay misahana zany manokana fantatritsika zany fa tsy hoteneniko eto fa raha malala zany aiza ho aiza ny andraikitra ho raisinareo na ny raisinareo a andrindra na fandrindrana zay fampiakarany karamany mpiasa zay a na io mpiasa-mpanjakana io na ny mpiasa tsy miakina amin'ny fahefan'ny vidy ny isam-batan'olona ny isa tokantrano io zany tsy maintsy averiberina raha tao mialatsiny raha miteny zao totoa foana zany a ny resaka io a vidim-piainana eto Madagasikara io satria tsy mba miakatra ilay sandam-bola ahafahan'ny malagasy miaina tsara fa vao maika mitambositra tsany a ny vola miditra any am-paosin'ny vahoaka ny isam-batan'olona ka hoy aho hoe aiza ho aiza inona ny fepetra zay ho raisiny manoloanan'io satria misy manantena fa angamba mety amin'ity volana ity na amin'ny volana ambony a iakatra io karama io nefa raha mety any an-tsena ianao a na ny mangazay ianao ninona karazana tranombarotra andehanan'ny olona dangana any amin'ny 100 isan-jato efa tsy 20 isan-jato tsofa efa 100 isan-jato misy mihoatra ara misy mihoatra efa mitra 20 amin'ny 100 isan-jato ary ny vidin-javatra eny an-tsena ohatra zao no raha androany ianao metsena ohatra hoe mividy tongolo reny moa ny tena zavatra teo faran'izay madinika reny taloha ataontsika 20 ny mahazo anankiroa ohatra fa zao izy anankiray ny 200 nefa ny tongolo kely efa danin'ny hafanana danin'ny andro tsy lany mpivarotra matrindroa andro a no vidin'ny mpanjifa ny zavatra rehetra zany de miakatra ka hoy aho hoe ory fanjakana asa atao ohatran'io le fiainam-bahoaka asa atao ohatran'io le sosialim-bahoaka sosialy moa misy karazany betabe fa mbola io zany resantsika momba ny karama sy ny vidin-javatra ka hoy aho hoe raisina traikitrinareo asa jerevana fotsiny ty vahoaka efa mandadilady efa mandady mihitsy amin'ity fiakarany vidim-piainany ity efa tsy zakany vahoaka malagasy tsony a fa raisina traikitrinareo manomboka any amin'ny filoham-pirenena zany a zay aperinasa am'izao fotoana zao ny premier ministre moa zany de fa tsy hitanao hoe aiza ohatrany hoe tsy misy premier ministre zany eto Madagasikara tsy hitanao hoe ahoana tsy hitanao hoe makaiza tsy hitanao hoe miteny sa tsy miteny de ao am'lapa ao ihany miketrika zay kitriketreny eo a de tsy fantatsika intsony zany mifandehany a iza mamebaky ny ministre ny filoham-pirenena ve sa ny premier ministre iza no mandrafitra ny pakady rehetra ampandrosoana ny firenena anjara ny filoham-pirenena sy ny premier ministre indrindraindrindra mamerina ary nataontsika hoe mamofoa ny zavatra rehetra zay tsy mety atao amin'ny firenena azahoana mijery ny zavatra manaraka ahatsara ny fiainam-bahoaka sy ny sosialim-bahoaka ka ry Matoragy zany mbola miteny hoe mila mandray andraikitra mitondra mila mandray andraikitra 3 taona sy tapany zao ny régime ny teo dia nefa le mikaikaiky ato to mbola mitohy ihany hoe ampiakariny ny karama mpiasa-mpanjakana jerena ihany koa ny an'ny privé fitenenana iny va ny tena réalité dia mbola menomenomana aloha no hita ny eo anivon'ny zareo tsy miankina rehefa anteny mihitsy ihany koa be dia be nefa anteny hoe tena tsy mizatra tsy mety be dia be amin'ny resaka ara-toe-karena eto amintsika inona mbola tenaina tonga de tsotra-baina maliko azy telo taona sy tapan'le régime zao ny ao tao anatin'izay telo taona sy tapan'izay a de tsy manana
tetim-panorona mazava hitondrana ny tany sy mifanjakana mpitondra ankehitriny. Misy pirofo zany zany, misy pirofo ahafahana miteny zany. Ohatra hoe hitantsika ireny zavatra nitranga, ohatra hoe ny fiakaran'ny solika, ohatra hoe ny fiakaran'ny fiainana ataontsika hoe eo amin'ny saram-pianarana, ohatra hoe na ny vola tokony alohan'ny ray aman-dreny any amin'ny sekolim-panjakana, ny any amin'ny fitsaboana, ireny mbola hidirantsika eny rehefa avy eo. Tsy manana tetim-panorona na stratégie mazava zany ny fanjakana fa dia nitokana ohatra hoe manorona hôpitaly manara-penitra, nefany ny zavatra hoentin'le vahoaka hitsapitenao tsy voahomana, tsy vita mazava tsara hoe ohatrinona ny saran'ny fitsaboana raha ohatra misy, ohatrinona ny zavatra tokony homanin'ny olona rehefa hiditra hôpitaly anankiray. Ny olona rehefa miditra hôpitaly marina fa ny aretina tapika io tsy mampilaza, fa na zany na tsy zany ara rehefa tonga amin'le toerana fitsaboana na hôpitaly fitsaboana le vahoaka, io izy vao mahafantatra hoe aia ianao any miatoka zavatra ilainao amin'ny fitsaboana ny fianakavianao. Fa tsy misy zavatra mazava tsara zany hoe ao anatin'le hôpitaly manara-penitra na hôpitaly mpanjakana tsotra ary io amin'izao fotoana izao. Dia eo zany le vahoaka vao rehefa hoe hôpitaly, rehefa hoe hôpitaly. Io zany le vahoaka vao miteny hay tsy ampy ny volany. Lasa izy mandeha makany amin'ny pharmacie, marina fa mety misy any pharmacie fivarotam-panafody any amin'ireny hôpitaly mpanjakana reny, fa mividy le olona. Ny hôpitaly mpanjakana efa tena mazava tsara zany, tadidiko tsara mihitsy tamin'ny taona tany amin'ny talohan'ny taona 790 dia hôpitaly mpanjakana miatoka ny fanafodiny marary. Mamay-poana tamin'ny androny mahazo sakafo hatramin'ny mpiandro marary. Misy zany. Zay mihitsy nisy zany. Tamin'ny androny fitondran'ny président Marc Ravalomanana mamay-poana ny fitsaboana. Voakarakara tsara ny olona satria na ny antony manana programma mazava tsara, manana stratégie mazava tsara eo amin'ny resaka fitsaboana ny vahoaka, ny fitondrana tamin'izany fotoana zany. Ohatra faharoa manaraka indray dia izao, raha ohatra zany ny olona anankiray andeha hampiditra mpianatra, taloha ny olona milahatra dia manao ohatrany hoe mamerina ny fandroatana anarana any amin'ny sekolim-panjakana. Tsy misy vola aloha zany tamin'izany fotoana zany, indrindra tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana, ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana, fa hoe ny assurance zany hoe tsy mantoa ny mpianatra ny assurance. Fa tsy misy an'izany hoe droit aloha zany na hoe vola aloha zany any amin'ny proviseur na any amin'ny talen'ny CEG ohatra na amin'ny talen'ny EPP. Zany rehetrarehetra zany dia tsy fanana ny fanjakana paikady mazava fa atao soavaly, na hoe inona ny filaza azy, soavaly miatobilina na omby miatobilina ny ray aman-dreny, zany hoe ny anazy zany ny anajana ny azy. Zay zany ohatrany hoe resaka amin'ny sosialy, amin'ny fampianarana. Resaka fahasalamana efa niteneniko teo, fa hiditsika amin'ny resaka sosialy vahoaka fitaterana. Ao anatin'ny fitaterana io fahasalamana dia nandetsika amin'ny fampianarana dia fitaterana indray. Fitaterana. Ny fitaterana dia anisany mampijaly ny vahoaka satria ny sarandala moa dia efa 500 ariary io. Raha nisy fotoantsika nanainy tamin'ity taona 2024 dia apakatra sarandala no ny CTI sy ny karazany rehetra ny coopérative. Ahoana moa no ampiakaran'ny fitaterana sarandalana satria inona ny antony? Raha vao mihetsika ao izy ny viditsolika. Satria ny antony dia tsotra, ilay fandaminana omeny ministeran'ny fitaterana miaraka amin'ny tompona andraikitra ny coopérative isan-karazany, na ny fitaterana eto andray ny votro na ny makany amin'ny suburbaine io na national, tsy misy mandeha amin'izay lolona. Tadiditsika tsara angamba reny nampiminina ny vahoaka sy ny tonga ny vahoaka hivoaka ny any an-dalambe reny amin'ny andro hariva na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro ary, fa manao tapa-dalana ny fitaterana ny mpitatitra. Indrindray zavatra misy amin'izao fotoana izao namanarina sy eo antsika mpanaraka ny miara-manonja. Ohatra ianao mialo mandray taxi be anao anosy ohatra,
de mitabataba le mivazavaza le receveur hoe beorerika akorin-drano nefany taxi be ho any anala mahitsy zay ndray zany le fomba ataondro zareo dikan'izay zany lasa mandodobona le olona voatonga anala mahitsy mampiasan'ilay fitaterana sanganena sasa reo ohatra hoe ody any anala mahitsy rindra lainy an-dalana teo indray le olona mandray de ozy le receveur hoe akorin-drano tany mena sy sisa fa tsy teneny le fifaranao hatrany anala mahitsy io nandro be zay zany zavatra tena mampikorotana fitaterana taratry ny fitondrana daholo zany ka mila zavatra alamina tsara zany le fitaterana mba tonga an'le vahoaka tsy ho samaritana sarotra ve mandamina zany ary sarotra raha mifahitandra-gy azy raha zany hoe fiainam-bahoaka tena hoe isanandro sarotra be hoe mandamina zany amiko fahitanao azy tsy sarotra zany tsy sarotra zany resaka pratika zany tokony ho izy zany ameko torohevitra ny lehibena coopérative tokony miaraka amin'ny condo zany ny président coopérative sy ny tompony reny fiarana fitateram-bahoaka reny hoe ahoana ny amahana nyity olany tia fa sahirana amin'ny vahoaka de ninona ny receveur tadidiko tsara nge tamin'ny andro ny fitondran'ny président Marakaravalomanany manao kravaty nge ny mpamily manao akanjo madio ny receveur de alamina tsara le izy fa zao samy manao saipatana ka tokony zany ameko vaolana zany meko torohevitra zany no amin'ny tompona coopérative sy reny mpitatitra reny hoe mivory ianareo de alaminareo io fitaterana io fa mikorotana io ny commune urbaine tonga de ampidiriko satria resaka fitaterana any ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo am'izao fotoana zao ary na fiatsonana ny taxi be na amora sy nanamaivana ny fiandrasan'olona nylay fiara fitaterana manjary lasary amin'ny 100 metatra ary lasany amin'ny 200 metatra ohatra zao meko ohatra anao namanarina mame ohatra zay eo aminay eo amin'ny atao hoe Clairefontaine zay eo itsy ny lalana makany anala mahitsy iny zany zay manaovy ny fokotanina Ambodivanjo mipetraka de vao mivoaka amin'ny arabe anao de misy arébus eo so anao na ianao zany amakary amin'ny Saint-Ignace miverina menametsynanany ianao tsisy tsony eo zany zao tsisy tsony eo de aiza indray ny are zany na ianao makary amin'ny Pullman taloha hôpital Villa Elisabeth miakatra ary ambony ery zany de eritreretinao amin'izany minitra segondra minitra laniny olona anankiray mandeha tongotra mamonjy an'ilay arehana na fiatsonan'ny taxi be ray zay tamin'ny herinandro ty zao tsy vitany ny fitaterana io moa ny arabe io zany de fiarahantsika malala fa tsy virenana tsony fa tena miporotana tsy mandeha mizelonny fa makarany manapitrotraka ny embouteillage fa tamin'ny herinandro zao asa raha mbola nitoizin-drareo le izy hitatsika eo Sorano eo amin'ny building Sorano de moa misy an'le ino ty izy sisina métallique vy reny de ina ny zatra nataon'le commune nasimy polisy ery amboniny building Ramason de ty ambaniny building Ramason de ohatran'izay ny visy ny havanana forcen-drareo zany le vahoaka mandeha tongotra ao anatin'io trottoir voafefy vy io nefa le mpivarotra tsy alanindrareo inona zavatra mitranka fanitsako tena mifanjeva ohatran'izao manao ohatran'izao le vahoaka de miady eritrereto nefa zany fa ainy amin'ny toerana malalaka tsy de be olona ra manao ny ataony mpangary posy manao ny ataony mpanataka poketra ka zany rehetrarehetra zany de amiko zany manokana de fanakorotanana fivezivezen'ny vahoaka zany tsy mandeha mizelonina ka miantso aho zany ny commune urbaine ny tanàna Antananarivo sy mikarakara mandrindrandriny averena am'lolona na inareo manala mpivarotra tsy ao anatin'io farotra io de malalaka amin'ny vahoaka satria afaka fanina anakorotra zao zany le vahoaka ka letan'le sinoa tsy amin'ny magasin tsy any no avoaka iny any no amidiny eo de zay zany ny zavatra mpangatahako za tsy mandany fandaminana fa raha fandaminana mitondra korotana sy fanjevona ny famezivezen'ny tomobile sy ny mpandeha tongotra dia amiko zany tena korotany fanjevo ka zany moa fiainana andavanandro zany tenen'ny Ragy zany matetika tokoa sika somary varimbarina ao anatin'ilay izy kanefa dia io Ragy laza azy hitondra ny fanazavana zay hoe ny vahoaka isanandro no miainan'le izy Covid no alefahana ny fiarovatena nefa zao miakatra ny tratran'ny Covid de mangingina indray le
ny tompona andraikitra isan-karazany ahoana ny fahitan-drakian zany zany mety zavatra mifanohatra ho alefanao le fiarovatena nefa atony taremarika miakatra indray mivoany de varina mihitsy na manarina nefa le aretina mahafaty am'ty mpitondra fanjakana misy eto ty jerevitsika tsara ny Chine zao any Shanghai jerevitsika raha nanaraka vaovao iraisam-pirenentsika tam'ty herinandro ty fa ao France efa manomboka mitsimoka miverina indray ny aretina Covid asa iny le filazana tsy daitiko ohatrany hoe mikoronatsaiko izay dia tsika motra milamina mandromandro manana aretina ray zay faharoa tena gagan'le vahoaka malagasy ahako hoe tena tsy haiko hoe sanatrive satria rinona mantsika zao mangatsika ny andro ary tena mangatsika ary ao anatin'ny saison froide mihitsy no mampirongatra an'io ary tadiditsika tsara ny tamin'ny taona 20 raiky amby 20 fa tao anatin'ny rinona ngeny ny mipoirana sy naboroboroby sy nampirongatra an'io aretin'io teto amitsika de gaga koa fa mandeha eny an-dalana de tsisy ataotsika tena tainiko mihitsy atao Antananarivo Renivohitra moa ny hitako de ny 100 mahery ny mponina mivezivezy atao Antananarivo Renivohitra tsisy manao ary vavasorona tso tsy misy na kely na lehibe ohatrany tsisy miraharaha na ny lazindazona de tsy misy ohatra zao miditra ao na taxi be na manarina de sasa miteny mihitsy ny receveur ahoana hoa io olona mpidirana tsy manao cache-pouche mpanao kely ny cache-pouche nefa raha miditra am'le taxi be zany le olona tokony hitany io tsy hoe zavatra ny naty posy fa eto amin'ny tare io tokony hitany lay receveur ny chauffeur mitazana amin'ny rétroviseur ao anatiny io mahita an'le olona miditra nefa nisy fotoana hoe zay tsy manao cache-pouche de mamafa inona moa mamafa dalina tena makaka voalohany fotsiny reny dia za re olona mba mengavy tsika mpanajana indrindra tsika mponina eto Antananarivo ny any toerakafa moa tsy hitako fa ny Antananarivo Renivohitra ny hitako toy izy ireo tompoko hoe mifanaovana an'io ary vavaorina io satria ny antony ianareo mpivarotra itsika ihany tsy azaka raha sanatry mivava irongatra ka hiverina ny confinement de anoatra ny any Shanghai tsika andeha tabataba de lahatra ny an-dalambe ka raha ohatra tsy tentsika sanatry ho tonga am'izay fa ianao ihany nitaizany tenanao ianao ny miaro ny tenanao fanjakana mandray fipetra fotsiny arak'izay saipatany arak'izay mba mahafinaritra azy arakarak'izay mate volana amin'ny fosiny sain'le mpitondra fanjakana fa ianao isambatan'olona ihany ny miaro ny tenanao amin'io aretina io hoe zatra tapoka io tsy hita maso le virus rehefa tonga ao anatin'ny vatanao anatin'ny orona sy ny tendanao zay ngamba momba n'ilay Covid ka hoy aho hoe mpitondra fanjakana mba tonga vasaina hainkonareo hoe fa asa de hoe mpitondra fanjakana nareo mandeha ao anaty 4x4 fumé mandeha any am'izay lay ao anaty tomobile ohatrany hoe tsy mivoaka ny trano nareo ohatrany hoe tsy mivoaka ny tomobile nareo iny nareo fa avoy zatra rehetra toromarika mahatsara hoe za kory tsy enjano fa mahatsara ny fiarovanareo amin'ny vahoaka am'ty fisin'ny aretina Covid zay mbola misy eto Madagasikara mbola veriko mbola misy eto mbola tsy afaka tanteraka ary ohatra nefa aretina hitaiza ohatra ny choléra sy ny sisa rehetrarehetra nge ka manoloana an'izay ny mpitondra fanjakana moraka ny tenen'ny Dragito eo manana ny fomba fijeriny izy kanefa ilay zavatra miseho eo anivony ny fitondrana ao de miatraika aty amin'ny olona zay ny izy de nita zao hoe misy tsy fanarahana ao amin'ny samy mpitondra ao misy tsy fanarahana ohatra hoe misy olona sorona tompona andraikitra ambony tsy mety miala misy gouverneur tsy mifanaraka amin'ny tompona andraikitra hafa samy ao anaty fitondram-panjakanao ihany zany dia hitan'ny olona hoe misy miady trano mihitsy hitan'ny olona avy aty ivela zany ary tsy azo afenina ahoana ny fahitan'ny rakian'izay resaka politika izy ohatrany hoe lehibe miady de misy fiatraikany aty amin'ny ankizy misy fiatraikany aty amin'ny fiainam-bahoaka io zany namanarina inona zany zay le izy io zany namanarina efa tsy takona fenina ohatran'ny masoandro be lotona io zavatra misy ao anatin'ny fitondram-panjakana io misy mivoaka any amin'ny réseau social marina fa any amin'ny réseau social any za tsy miteny hoe misy zavatra fironona na hoe misy zavatra tsy mitombona fa ny 20 isanjato ny zavatra voakan'ny olona sy hitan'ny olona de marina avokoa
za zany tsy de resaka firy am'le resaka hoe Renard Kotomanga efa voaresaka lava teo fa zao ny zavatra teneniko matombo premier ministre tsy maleo bava na indray mbava aza amin'ny zavatra misy ao anatin'ny fitondram-panjakana io matoa ny filoham-pirenena tsy sa manazava amin'ny vahoaka zao marina ke ny zavatra misy eto amin'ny firenena za koa tsy miteny hoe vaidolodolo namba malotonareo ao fa io tsy maintsy fantatry ny vahoaka foana satria ny antony asa dimy fa ao anatin'ny mpiara-mitantrana aminareo iny de misy fianakavian'ny olona misy havan'ny olona misy olo-patatry ny olona misy sakaizan'ny olona de reny olona reny asa dimy fa tsy voatery ikokom-bava foany reny fa any amin'izay ifanainany reny olona reny olona manodidina anareo reny anano resaka fianakaviana io na resaka fivoriana io na resaka fiarahamonina tsotra fotsiny zao ara de tsy maintsy misy mipika teneny reny olona reny na io olona civil na io mpitandro filaminana ataoko akapobely mpitandro filaminana de tsy maintsy miresaka reny olona reny satria ny havana ny fianakaviany ny olo-patany tsy maintsy mitaraina hoe ahoany ty ahoany zao ahoany ty zahatra nitranga ty de tsy maintsy eniny vahoaka foany reny ary ny teny raha foe mananelatra irindrino raha manatsofina ka hoe ninona zahatra ataonao indrindra ianao Andriamatoa premier ministre inona ny atony tsy tenenanao tsy haiko za tsy teny hoe inona fa mahagaga hoe tamin'ny andro hatramin'izay nge premier ministre raha ny tena manazavazavatra betabe amin'ny vahoaka marina fa mety hoe misy zavatra tenen'ny filoham-pirenena aminy de anjarany hoe ty azo tenena ty tsy azo tenenina fa ianao tena tsy hita miteny mihitsy ka hoy hoe io zavatra atsaritaka ao anatin'nareo fitondram-panjakana io zao de io mazava ho azy androany zay hitako tamin'ny gazety androany tsy teneniko le gazety nahitako azy zao zanaka aty zao fa de hoe tsy anaiky fa sariny madame Renard Kotomanga moa ny ampovoany de atao amin'ny akavana ny Andriamatoa filohan'ny filoham-pirenena de atao kavien'ny misy ny fitaterana za tsy teny le zavatra tenen'io teneny teo fa efa hita zany fa manomboka vaky zany ny ady vaky zany ny ady de zay de mpamaky gazety rehetra vao mahita ny lehilahy iny gazety tsika malagasy olona ty mikarika vaovao sy lina vaovao de zay zany de efa seho anankiray fa atsaritaka ao anatin'ny fitondrano ao zany mety misy hoe tsy makasitraka ny zavatra atao amin'ny Renard Kotomanga ohatra ao misy makasitraka zay de efa misy vaky ady ao anatin'le fitondram-panjakana eto koa de miteny hoe tsy Ramatoa Renard Kotomanga reraka ny tokony alana ao anatin'ny fitondram-panjakana io fa ministra Mamasosy zay ny filaza azy mialatsiny reny zany tokony efa elany nalana satria efa tena nanala baraka ny firenena nanala baraka ny fitondram-panjakana nanala baraka ny filoham-pirenena nanala baraka ny Madagasikara eo masony zao tontolo zao tsy madame Renard Kotomanga rerany ko sy madame ministry ny filazam-baovao sy ny serasera fa mbola misy olona be dabe ao tokony alana fa maninona moa fangaro efa hoe manakaiky ny mpitondra manakaiky ny premier ministre manakaiky ny filoham-pirenena le olona mitory an'olona anankiray tsy tonokony tonga de mety efa fantatritsika de gadraina matona ny ana tamin'ny mora any Antsefaly olona mampalahelo ke zavatra ohatran' zany ka hitatsika hoe zany endrika rehetrarehetra zany de mampiseho fa tsy mizavatra mirindra tsy zavatra milamina ao anatin'ny fitondram-panjakana fa mikorotana ny ao anatiny eo ka ao anatiny eo zany misy tsy filaminana fa nefa ny mpanohatra tenjehana sy zavatra ataon'ny mpanohatra de arahana de zao hoe mpanohatra hoe miantso an'le fiona mbe-pirenena concertation nationale dia mpanohatra namafisany sehatra reza-pirenena ny vondrony européenne nandamy vola nakaty iraka manokana délégation spéciale tonga taty Madagasikara amin'ny teny hoe mety aminareo ny fionam-be-pirenena fionam-be-pirenena leya tenen'ny président Marc Ravalomanana io dia tatoriana kely indray zany de potra amin'izay ty hoe fionam-be-pirenena teneny ny onivo mpitondry ty hoe resaka momba fananatany de rapito zao resaka nisy mpifidianany de mbola avy keo ny fionana se zavatra ataon'ny mpanohatra manao redynamisation ny team de
iny koa fa misy manao redynamisation ihany koa firy taona teorina 3 taona sy tapany zareo ny teo amin'ny fitondrana tsy nanao redynamisation manao ny tima dia iny koa fa manao dia zay ataon'ny mpanao ty dia ino no arahany isako metsika aona fahitan-drakihany zay mampimety fitondrany ty namana rina inona ny toko hoe mampime zavatra fironiny zany fa hitany rehetrarehetra ary teneniko hoe olany andro foana ary very fotoana mainy eo reo mpitondra ireo io manentsika lava ny mpanohitra indrindra ny président Marc Ravalomanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana inona ny antony izy tsy verenako tsony fa fantatra hoe manana ny satany fiasa manokana izy fa indrindraindrindra zo voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany zoan'ny malagasy rehetrarehetra ny vizivizy eto amin'ny tany na mamena tsima izy na mena varatra izy na metsinanana izy na tsy te handeha izy fa te-hijanona izy dia zoan'izay ka hoe anareo mpitondra fanjakana ho lany andro nareo ho very fotoana ao nareo ary fietsika ataonareo io fa mainka mampiretika anareo fa mainka tsy tiavany resam-pirenena anareo ary tsy tiavany vahoaka malagasy anareo ina ny antony misy zavatra ary tokony hitsangana anareo misy zavatra eto tokony hojerevanareo ina ny zatra tiako tenenina mahitsy be am'resaka ary tsy ataoko lavabe le izy Andriamato filoham-pirenena Andriamato premier ministre Andriamato ministre ny fiarovam-pirenena Andriamato SEG secrétaire d'état ny gendarmerie ny ministre ny filaminam-bahoaka ny tale général ny polisy pirenena ianareo ao anatin'ireo rafim-panjakana ny assemblée nationale sy ny ry amin'ny sénat zao ny teneko anareo io nosy il se passe efa namaly ny frantsay fa hoe anazy ono Macron mihitsy ny teny resam-pirenena tany amin'ny firenena mikambana dia efa niteny tamin'izany fotoana zany fa tafiditra ao anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara dia any malagasy io ka hoy hoe zay mifantatry ny malagasy zay hoy hoe mandany ianareo sahy nareo araka ny fitenina iato hoe sahy ny filoham-pirenena mitondra sainam-pirenena andao ianareo irahana vahoaka malagasy alaivo io lasinareo mpitandro filaminana mananareo fitaovam-pidiana mahery vaika reo tsy fihetsiana ady zany tsy hamaky ady zany fa zoantsika zany mandanynareo alaivony ireo nosy manodidina atsika reo fa tsy entinareo raha va mivoaka ny mpanohatra mivoaka malagasy manao hevitra dia lasinareo mamoritra ny tananakanjonareo mampiseho ny sandro be anareo manao kagolona mitondra fitaovam-pidiana ampiroroanao mivahoaka malagasy ampiroroanareo mpanohatra ka fa tsy mety zany tsy mety zany fa za zany manana soso-kevitra hoe zay ny tokony ataonareo alaivo ireo nosy manodidina Madagasikara zay atsika reo roasoraka amin'ny frantsay inona ny ataorana amin'ny frantsay raha ohatra ianao matsapitsika vahoaka malagasy indrindra inareo mpitondra amin'izao fotoana izao inareo tafika malagasy ao anatin'izany gendarmerie ny polisy alaivo io zatra tsisy tikany keny mepiteo tsisy tikany mepiteo roason ny frantsay satria misiziry le frantsay fandrasantsika ve ho volany tamingana ny arenao na andranomasina io na antanety io satria matoa zay mifikitra ao misy zava-tsobe ao ke ka hoy hoe miantsony fotoanam-patsakana amin'izao fotoana izao satria efa tenin'ny filoham-pirenena aperinasa amin'izao fotoana izao hoe alohan'ny 20 jona tamin'izany dia ho azontsika ireo nosy madinika manodidina Madagasikara afaka asa tapabolana angamba isy naherinandro marikely tonga ny 20 jona taona 2024 hoe zay fa anangy anareo akan'io
nosy madinika atsika malagasy io eny ary fanio-kevitra zany ary ataontsika hoe ao anatin'ny fiainan'ny Madagasikara efa avy rahateo ihany koa ny 9 jona ny teny zay tenenina moa de mipetraka iny ka dia ho hitantsika eo ny toena maraparanantsika azy eo amin'ny 10 minitra sisa raginy fotoanantsika resaka hoe tantara ararotika ianao satria ianao dia mpanaraka an'io andro vitsivitsy ianao dia tonga ny niverena ny fahaleovantenantsika ahoana ny fahitanao azy amin'izao fotoana 2024 zao fety eto zao hoe fety tenenina daholo ty programa rehetrarehetra ty manahoana le malagasy manoloana ny niverenany fahaleovantenany amin'izao tsika amin'ny teny zao manantananarivo manokana toerana manantantara ny zavatra tiako tenenina aloha na manarina dia indrindra ho an'ny taranaka teoriana dia manina moa ty izy ny zavatra misy eto Madagasikara na sosialy na ekonomika na politika na ny tantara-pirenena dia tsisy mandeha amin'izay alohan'ny ray zay ny anizako azy dia ny fiainana eto Madagasikara dia mila fanamboarana betapeny izy araka ny teniniko teo io mpitondro io zany dia efa tsy matafavoaka baolina tsony miala tsiny raha miteneny zay fa tsy matafavoaka baolina tsony satria tonga amin'ny fitenenana hoe fangaro ny koso ny vorona tsy hitanao mihitsy zay mandeha amin'izay alohan'ny ny fitantanana raram-pirenena ohatra resaka ohatra fotsiny zany hoe resaka tantara kely ako momba ny rova Manjakamiadana hatramin'izao zany tsy hitako hoe inona tombontsoa ho azo amin'le Colisée ray zay tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy efa io izy io mitsangana io de io de tsy fantatra hoe inona anaovana inona tsy fantatra ny hoe tanke mampanao gazety anao zavatra raha somary tinkely vainkely amin'ny mampanao gazety anao maheno ve anao inona ny zavatra mivoatra ao anatin'ny rova Manjakamiadana io iny azadiny fa napakasara nke tsy mahazo miditra tao ny zavatra menamena nke tsy azo miditra ao fa mipantsaka iny na afaka mampiasa elo menamena na lamba menamena na kanjo menamena tao amin'ny rova Manjakamiadana io nisy fadiny io nisy zatra tsy maintsy faro hitantsika tsara io varavarakely ireny tapin'ny rova Manjakamiadana io tonge ny fitsofan'ny tandapam-panjaka tam'izany ny anjombony anjombony io korandrika be zany asa mbola nisy voatahiry tao tam'izany mbola tsy mahay ny rovan'ny Manjakamiadana rehefa eo amin'ny ambany lanitra ny ampanjaka ny antso mivahoaka Antananarivo zay maheno n'iny Anjomara iny dia ho avy mimpanjaka zay ny ampanjaka eo amin'ny ambany lanitra zay mifilaza azy dia zay ny antondreo le totobato anankiroa hitantsika efa misy totobato amboniny eglizin'ny Saint-Joseph na Mahamasina dia misy le ry Ambato Vonaky ray amindreo ny ampanjaka midina rehefa hoaty Mahamasina tam'izany mivoatra moa ny tantara teoriana zany anatra tao amin'ny Sainte Famille namana rina rabe manantsara tao amin'ny stade Mahamasina izy manao gym dia mbola misy teo lalan-tsoavaly zany tao ny fanaovana course ny soavaly tam'izany dia indrindra ny Vatomasina io Vatomasina io teo amin'ny zorony atsimo somary tsy tanana kely fotsiny raha ohatra zany tsika amin'izao fotoana zao tamin'ny taloha miditra amin'le gradin dia eo misy an'le faran'le gradin Mahamasina tam'izany fotoana zany teo amin'ny Vatomasina ary mbola teo général de Gaulle namindra fahefana tamin'ny tafika malagasy avy any amin'ny tafika frantsay tam'izany teo général de Gaulle niaraka tamin'ny premier président de la république ny ray aman-dreny Philibert Ratsirana inona ny zavatra nitranga teo Pierre Ratsirana nanao fiananana voalohany tam'izany Philibert Ratsirana teo amin'ny Vatomasina io Vatomasina io zany dia nanana tantara inona ny zavatra nitranga nefa nanao nyty gradin nanaovana ny mitabe ny fitondran-dratsiraka dia nydravana le Vatomasina aitsika tsara nefa rany tantara ny fitondran-dratsiraka président Ratsiraka tao Kapanajana ny amiral Ratsiraka Andriamatoa Tsiranana tsy nanao fiainanana totsony tamin'ny mandat faharoa talohan'ny
72 ina zavatra nitranga nanomboka nikorotana am'izay ny fitoran'ny Philibert Tsiranana de ny afarany nietsika tamin'ny 20 zay akalazana atoato maraparantsika zay zany tiako tenenina ka ny tantara tia Antananarivo ty zany de manana maizy azy tia Antananarivo ty ka mamasina io zany zay maha masina azy avy amin'ny teny ny ampantsaka ange zany ny ampantsaka tamin'izao fotoana zany ny tenenio hoe maha masina satria toerana fatongavan'ny ampanjaka eno amin'ny ambanilanitra zay ngamba momba ny hoe tantara fofoya momba n'io mamasina ka tsy magaga ankehitriny misy zavatra tsy manjary indraindray zavatra atao amin'ny kianja mamasina kianja be mamasina io lasa hoe baria za tsy miteny hoe contre an'le resaka hoe baria satria baria avy amin'ny omby malagasy io fa le tantara mihitsy zany voahitsakitsaka lay maiza ny mamasina mihitsy ny voahitsakitsaka zay ngamba momba ny tantara zay mba azoko tenenina kely androany eny ary ka na ny tantara tany aloha na ny amin'izao fotoana zao tsy maintsy atrihana daholo indrindrindrindra ny fipanjinana ny hoavy teny farany raha hoentin'ny rakia marana azy fahalasy ny fotoantsika teny farany anisan'ny voaresakitsika tao le resaka hoe redénomisation de mampimeny mpitondry voaresakitsika tao voatondsika tao ny concertation nationale zay zavatra hafa mihitsy nitondran'ny mpanohatra azy zavatra hafa mihitsy namolo avlan'ny président Marc Ravalo manana an'io concertation nationale zay ao atao io zay nanaovan'ny tiako Madagasikara hatramin'izao ny fanamelomana maso ny atoko manerana Madagasikara de mba pignapigna koa ny fitorana zany anao an'io araky ny heniko zany hoe ny azy moa le fanamelomana masony zay ataony de fa minonomby dia tsy ny karazany tsy zay nefa n'le izy fa fampionana ny atoko ny olona ao anatin'ny atoko any amin'ny faritra anankiray ny toerana anankiray hoe ahoana no etsika anatsarana ny ty atoko misy tsika ty satria anomana fifidianany tsika hiditra amin'ny fifidianany tsika zay le nentiako Madagasikara sy avy fa tsy zay le resaka hoe concertation nationale de zavatra ny azy hoe resaka hoe économique araka ny fahinoko anazy araka ny vaovao mbaheniko hoe fanomanana ny fijerevana mantsy ny hoe ny teokarena ny économie sociale baoka tsy zay mihitsy ny atao hoe concertation nationale famahana sy ny fanomanana ny olana rehetra mety hitranga amin'ny fifidianana ho avy ialana amin'ilay zavatra nisy tamin'ny 2018 nosoka ny fraude ny alabato zay zavatra rehetra tsy manjary nisy tamin'ny 2018 mba tsy siny crise post électorale tsy siny crise ao anatin'ny fifidianana sy aorianan'ny fifidianana indrindraindrindra hoe crise post électorale zay ny hitondranitsika azy aty amin'ny fanoerana fa ny reo zavatra hafa misy de hitantsika eo moa zany fa de miantso vaoaka malagasy ho tonga saina amin'izay averimberina ho tonga saina fa azavarombarina fotsiny hoe zao ako na hoe varimbarina fotsiny zavatra maso sy mahafinaritra amin'ny maso fa noavy ny firenena noavina noavy ny taranaka jerevana misaotra to ia dia isaorany Andriamatora Aginy tondra'izay fa niokefitra sy fandraisana anjara izay ambava homana mpomieritreritra ary dia apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy efa eto akaikoeto ny namana faniry razafy manatany hitondra indray ny fanoizana ny afandarana iarahany ihany koa amin'ny solombavam-bahoaka afetra dia miarabanao faniry ndahoary eny ary de makasitraka ny namana Rina Rabe Mananjara moa zany nanokatra ny fandarana teo ary nitondra reo vahiny tompotrano izay miara-dalana amintsika rehefa alarobia tahaka izao amin'ity alarobia fa 8 ny volana Jona 2024 ity akasana araka izany mazava ho azy isika mpanaraka rehetra isa tokantrano ny any ivelany indrindrandrindra satria betsaka aminareo no mandefa ny fakasitrahana fakaherezana betsaka aminareo ihany koa no mandefa reo torevitra maro samihafa anatsarana ny fandarantsika de raisina avokoa zany ary tena hataona ivaindohandrara ny amin'ny ampandrosoana ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity
ny fotoana moa rehefa alarobiotra zao de fatatsika avy hatrany zany solombamoaka miara-dalana amitsika fa ny solombamoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy zay filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara ary matofetra Rahalamozafimbololona izy miara-dalana amitsika de efa vombonina eto akaiky eto ao anatin'izay hoe fanazava-kevitra ny raharaham-pirenena zay député fetra miarabanao miaraba faniry miaraba ihany koa ny mpanaraka sy tsy mahafoy an'izao fandaharana eto amin'ny MBS Radio Mada zao de tsy inona kory fa ny fandaharana miara-manonja kopakopa tanana ho antsika rehetra manaraka izany fandaharana zany ny eto Madagasikara fa eo ihany koa ianareo any ivelany rehetra any ka dia akasitrahana tompoko eny ary député fetra raha ny vavao aloha zany de tena betsaka de betsaka mihitsy ny azo resahana fa tsy maintsy misafidy reo lafim-bavao zay verintsika fa mahakasika aloha zany amreo vavao lehibe eto amin'ny firenena de tomboko am'le hoe nisy antso natao filoha Marc-Ravalomanina herinandro mahery kely zay valandresaka lehibe nataon'ny filoha Ravalomanana zay de taorinan'ireny antso reny betsaka ny fanambarana ary maromaro ihany koa reo fionana zay fangataham-pionana moa zany marimarina kokoa amin'ny filoha Marc-Ravalomanana ary hitatsika moa zany ny hoe plateforme Panorama ny RMDM sy ireo fikambanana politika samihafa dia naneo an'izay fankasitrahana filoha Ravalomanana zay fa ankoatran'izay ho an'ny fiainan'ny firenena dia fatatsika tsara ny fanio-kevitra navoaka ny Banque Mondiale zany mahakasika indrindra ny zava-misy eto Madagasikara amin'le hoe 1.20 mivoaka malagasy mantra ny Banque Mondiale namoaka am'izay 1.20 no mena fa ho an'ny mpitazana ny mpijery ny mpandinika fiarahamonina ary ny mpahay teo karena malagasy raha nyresadresaka ny fanaovana tamin'izy ireny 2-4 tany ho any de samy nanamarika fa mety efa ny 700 mihitsy raha ny vaovao maro samihafa ary raha miaino sy mijery ihany koa tsika mahakasika indrindra ny resaka haitany ny anoanana indrindrindrindra ny mifaritra Atsimonosy sy ireo manodidina ny tokony ambaravara amin'ny malagasy zany tsy lavitra fa ny 2 metatra 2 metatra 3 metatra miala amitsika de ahitana taratra am'zany sahirana mahantra ny malagasy samihafa zany teneniko zany fa efa mahantra mibetsaka zany ary vitsy no efa mahatakatra an'le sakafo intelo isan'andro ho resahantsika zay député fetra rehefa aveo satria nanova fijery zany ny Banque Mondiale amin'ny fikajina ny hoe mahantra de tsy lay ray faingo $7 fikajina taloha itsony fa $5.10 zany zay amikara malatsaka reo zany de sokajinany am'le tena hoe mahantra raha ohatra ataotsika amin'ny ariary de hoe raha ohatra ianao zany tsy manana $8,600 isan'andro de fa voasokajy ao anatin'ilay mahantra zany ankoatran'izay député fetra Rahalamozafimbololona ny zava-misy eo anivon'ny orinasa Madagasikara sy ny resaka ministera piady ministera fitaterana zany dia hitatsika eo zany satria iny moa de nandeha be mihitsy ny adevitra ny amin'ny hoe satria nanova paikady manana vina fanarenana le ministera dia anisan'izany nanesorana aloha voalohany indrindra reo mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana zay amin'ny anaran'ny ministera roa mianada no nesorina tao anatin'izay mbola mandeha ny adevitra satria anisany mbola mitondra ny raharaha eo anatrehan'ny aina manjery lay mpikambana zay filoha levitry ny Madagasikara iray zany fatatsika nanana ndraikitra teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika teo aloha zany ny amin'ny hoe tsy ara-dalàna ny forme zany na ny endro ny fomba na nesorany azy mbola mitondra ny ady izy ary vao tamin'ny omaly dia anisany nitondra ny exclusivité na fandarana tamina gazety mpiseho isan'andro ankoatran'izay député fetra dia ny omaly ihany dia fatatsika ihany koa zany fa nametraka fitoriana tena anivon'ny pôle anti-corruption na ny PAC zany ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Clémence Raharnirina zay fitoriana mitory ny ben'ny tanàna sy mpiara-miasa aminy ao am-panatanteraka zany fiadinan'ny tanàna Antananarivo ary ny mpanolotsaina ny tanàna vitsivitsy zay voalaza moa ao anatin'izany de hoe misy ny favoritisme misy ny fanodikodonam-bolam-panjakana nivon'ny commune misy reo fioaram-peso samihafa misy reo fanapara-pahefana maromaro reo chef d'inculpation zany zay nambarany Ramatoa Clémence Raharnirina ao anatin'ny
petsy 3 be zao mirakotra izany fitoro izany ary maître Eric Rafidson moa no anisan'ny miaro azy ary niaraka ihany koa zany nanatitra tamin'izay fanaterina omaly talata fahafito ny volana jona izay farany ny zava-misy dia Rapitso député fetra no hiatrika ny panneau politique zany sy mpisehatra politique zany sy ny vonona civily mpanara-maso ny fifidianana ny eo anivon'ny CENI satria miantso atelier de concertation izy ireo mikasika indrindra ny refonte ny liste électorale zany ny adevitra rehetra zany zava-misy député fetra ka alohan'ny safotsika andreo rehetrarehetra satria lina de lina mpijery atsika député fetra aloha hifantoka amin'ny hoe antso natao amin'ny Filoha Karavalomana ny adevitrika zay herinandro mahery zao de tsy omby aloha mihitsy ary manao rano lava reo fanambara panoanana am'izay antso zay Andriamantoa Solomaboka makasitraka namana family ary misotranao mifampatsiahivana sy ny famidinana foiny anisan'ny atao hoe loha-hevitra ho ifampiresantsika sy editsika amin'ny raha hevitra ho an'ity androany alarobia ity ny anomboako azy dia ny ao amin'ny makasika ny resaka politika amin'ny ankapobeny de tsy inona akory fa araky ny teninao teo nanao hoe mahafinaritra le teny gasy manao rano lava manao tsy omby aloha ny ireo olona mpanao politika manana maizy azy eto amin'ny firenena ary tsy vitany hoe eo anivon'ny RMDM ihany fa eny fa natramin'ireo le atao hoe fikambanana atoko politika izay azo lazaina fa tsy miara-dalana manoloana an'izao fitondram-panjakana tarina Andriamatoa Andry Rajoelina izao ireo no anisan'ny atao hoe manao tsy omby aloha araky ny teninao teo misy koa ny olo mbofidy eo anatin'izany misy ny mpanao politika araky ny teniko manana maizy azy na atsapa fa tena latsaka katerena ary miamtotongana ny farim-piainany malagasy amin'ny ankapobeny tsy misy mangirana raha ny apitso azoazo atsaina inona ny fahasairanana miandry zany vahoaka malagasy zany noho izay le hoe efa nresahana teto makasika ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fisiny mangarara ny tsy fahaizana mamaritra ny atao lahara-pahamena sy ny tena lahara-pahamena zany hoe zavatra tsotra indrindra amin'ny resaka tokony fahalalana resaka ara-toekarena sarat sosialy ka ahafahana tatana firenena araky ny tokony izy ohatran'izay zany le zavatra tiako resahana dia za moa tsy afaky ny mbola anonona anarana namana faniry alako tsiny mety manitikitika ny namana nefa tena tsy afaky ny anonona anarana fa fomba sy fotoana anankiray fotsiny anehoana anehoany eo ny hevitry ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny izay fa tsy mankasitraka fa miariary zany tsy horesahana ity tsony ny tsy fankasitrahany tsy fahatokisany itsony zao fitondrana misy izao fa hita ihany koa zany azo hitarafana ny hoe manahoana ny mbola fanantenana apetraky ny sy fahatokisana apetraky ny amin'ny ankapobeny olona nampanao politika zany Filoha Ravalomanana nanangana sy namorona ny atokotika Madagasikara ary ny filoha ihany koa izany vovonana na vovondrona RMDM izany raha araky ny teniko teo dia hoe maro ireo manao tsy omby aloha misy antony zany azo adika amina fomba maro zany hoe inona moa ny antony zany dia tsy mandeha araky ny tokony ho izo ny raharam-pirenena mitotongana ary tena maizina na ny apitso ara de tena maizina tanteraka ho an'ny sarambabem-bahoaka raha reny misy ifandraisany zany amin'ny fanambarana sy ny atotanisa zay navoaka n'ireo le solotena ny banky iraisam-pirenena nandalo teto amintsika manamafy an'ireo le teny sy ny afatra zay nentin'ireo iraka manoka ny vondrona Europeanina herinandro vitsivitsy maromaro zay raha nylaza fa hoe ilaina ny fikaonam-do-pirenena ifandray am'izay ny resaka fanasan'ny CENI rehefa aveo fa ho faranako ny resaka mahakasika an'ity resaka fahantrana mahakasika ny tsy omby aloha mahakasika an'ireo atao hoe fanindrina fiaonana mbola fifampiresahana savaranonamby am'zany ny fanambarana iny efa tsy resahako itsony satria namana atao hoe mandeha ho azy ihany raha atao tsy hoe mandeha ho azy akory fa nisy ireo atao hoe team ancien ireo le tena nanangana n'zany tokotika Madagasikara ireo no nanomboka azy ireo niara-niasa taminy nanomboka
nanangana zany atokotiako Madagasikara sany tamin'ny taona 2010 fa taty aoriana dia ny rahantsika nandre teto na manafaniry ny hoe taony avao amin'ny panorama vondrona panorama de reny rehetrarehetra reny efa azo hitarafana sady ary efa azo ilazana fa mbola ao zany le fahatokisana satria matoa maniry eo na ny flora valo misy ny zavatra tokony ifampiresahana manoloana ny raharam-pirenena manoloana ny fahasairana ny vahoaka am'izao fotoana iainantsika izao dia oepita amina resaka atao hoe senie rafitra ambara fa mahaleo tena tenanao tena manafaniry misy zavatra lakamisy mariny izay misy an'le ataon'ny senie izay efa nanomboka nanaparitaka ny fanasana izy hoe atelier de concertation sur la mise en œuvre de la refonte totale des élections de la liste électorale des listes électorales mialatsiny de eo mampametra-panontaniana sady hoe aia tsy havanana faniry aia tsy havanana ary mpiaino ajaina satria matombo resaka concertation raha araky ny fievitro dia misy fifampiresahana ao zany ka tena isy fifampiresahana marina avao misy ando manko le concertation tegasy monsieur concerté zay monsieur concerté misy fifanakaloza-kevitra misy kando misy soso-kevitra misy fanontaniana ka raha natsondro zareo izy raha ny safidy an'izay teny zay izy hoe atelier de concertation dia todika amin'ndrareo amin'ny seniny tenanay na ianareo ianao flo na ianareo mpikambana ao amin'ny bromaritra zany seni zany hoe misy fandaharana aveo misy fandresen-dahatra aveo anatin'izany na manafaniry ary raha nampiantso ianareo any amina hotely lehibe iray izay nanataterahany fitsaranavy momba ny lalam-panorenana herinandro vitsivitsy lasa koa izay dia ny anendrareo ny fomba nylazany azy tamin'izany fotoana zany faniry de hoe science d'information fa ity anankiray ity de ohatrany somary mampametra-panontaniana ihany satria isotomanay lakilosy ary efa nysotomanay lakilosy teto makasika ny lisy mpifidianana ny resaka doublon efa tsy resahanay tsony fa efa mety madilo ny sofin'ny sasany nefa misy tanjony zay ao anatin'izany rehetrany nge dia ny hoe isin'ny fifidianana madio ary isin'ny fifandimbiasa-pahefana tsy misy romoromo tsy misy afa-tsy zay ny tena hoe safidin'ny vahoaka no aloha hipetraka eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena sy ny fitondrana ity firenena malagasy ity de zao ara raha ianareo amin'ny senino mikarakara n'izany atelier de concertation zany dia mazava ho azy misy proposition ve na misy soso-kevitra ve misy zavatra efa voahomanareo ve mazava ho azy satria tsy misy antony mora tsy misy ny zavatra voahomana fandaminana ao anatin'izany dia iza daholy iza avy no atsonareo handray anjara am'izany hoe atelier de concertation zany amin'ny hoe mise en œuvre na fametrahana le fomba fa anataterahana resaka méthodologie koa moa zareo raha tsy diso ao anatin'le invitation ny tena moa mbola tsy nahazo am'izao andro alarbi zao tsy fantatro raha misy ny solotena va ty amin'ny mpanohatra ao ny tiako Madagasikara ao ny RMDM ihany koa asa mety efa nahazo izy fa raha ny vavoeta pelatananay dia mbola tsy misy zany fanasany zany azonay aty de mbola misy ihany koa ny fanontaniana koatrany hoe iza no andray anjara am'izany atelier zany raha iresaka refonte isika misy mpifidianana ho tafiditra ao anatin'izany ve ireo manana traikefa amin'ny fandrafetanay zany misy ny teknisianina misy ny manana traikefa am'izany na ny anivo ministera ny aty tany na ireo administrateur civil na rehefa piasa na aritra teknisianina maro na ny anivon'ny sambandraram-panjakana maro any zany fanontaniana mipetraka dolo na manafaniry dia raha ohatra koa ka natateraka izany seni fampidinika ao anivon'izany atelier izany ifampikando ao ikando ao dia mampametra-panontaniana koa raha hoe naninona tsy natombokatry ny ela satria efa voasoratra ane tsy hoe sanatria akory ila vaniny fa tokony efa natomboka efa ela izany tany amin'ny voalohany taona nefa atao hoe aleo tara toy izay tsy misy saky ny folo taona ny voafaritry ny lalàna fa tokony anataterahana an'izany fanavozana ifotiny lisy mpifidianana zany ka sao re sao la sanatria fomba entina anodikodinana saim-bahoaka izany fa izahay de tsy anaika ambaranay ampabe maso eto sao de sanatria satria ohatrany nanipitsipiteny an'izay ny filoam-pirenena andro vitsivitsy zay nanao hoe tsy lahara-pahamehana izany resaka fikonan-dom-pirenena zany na concertation nationale fa mahakasika ny concertation momba ny fambolena aloha
zay no ndresahany sakafo de sao de hoe resaka sakafo resaka famolena resaka toy zany ka sao dia hoe fomba entina ndrendrehana saim-bahoaka na ndrebirebena saim-bahoaka ny makasika nasinna nzay loha hevitra hoe atelier de concertation io taterahana any amin'ny hôtel Novotel Etsivandry io eny aminay ny boribory tany fahadimy moa izy io fa izay de tsy anaiky ka zao ataovy mangararala izy rehefa miresaka fifidianana isika na élection de tadio fa affaire politique zany namana faniry raha politika nyresaka élection ary efa mbety teninay teto hoe matoy izahay atenivony tiako Madagasikara tari amin'ny président Ravalomanana manao politika matoy izy nanangana izany atoko zany najoro izany atoko tiako Madagasikara zany dia manana ny vinam-piarahamoniny manana ny fomba fijeriny manana eritreritra andray anjara amina fifidianana rehetra zay misy afahana maka fahefana ka izay indrindra ny tenenako teo hoe ny élection ny fifidianana dia raha politika ka ny politika dikan'izay ny mpanao politika rehetra marina hoe mariny amanjatony ny atoko politika misy eto amin'ity firenena ity fa raha ny tokony ho izy a dia tokony ho voasolotenao ary tokony ho voasa ny mpanao politika rehetra na indrindrandrindra ny manana atoko indrindra ny atoko lehibe eo mo sarotra ny mamaritra azy satria tsy omby ino amin'ny palais des sports raha ny fijeriko azy fa misy fanontaniana koa mipetraka hoe tsy voakasika izany ve ara ireo observateur ireo mpanara-maso ny fifidianana manahoana ny mahakasika an'ireo le société civile na ny firaisamon'ny pirenena manahoana renyle izay olona na mety ho fikambanana mety ho voakasika ny fandrafetana izany mba tsy hitanily zany rehetrarehetra any fa isy fomba fijery atao hoe samy hafa ao anatiny nefa tokony hiafara amina hoe feikevitra iraisana fa tsy tokony amily viliana saim-bahoaka tsy tokony hifanohatra amin'ny zavatra efa nitakiny ny aty anivon'ny fanoherana dia nytiako Madagasikara sy ny RMDM ary ireo mpanohatra hafa izay ivelan'ireo a mahakasika ny hoe fitakinina amin'ny fomba entitra izany fikonan-doha pirenena izany ohatr'izay amin'ny ankapobeny aloha zany anisan'ny tena hoe somary manitikitiky satria marina tsy sanatry tonga de hoe anometsiny be fatany efa fantapantatra ihany mantsy ny tsindry ataon'ny anivon'ny fitondram-panjakana noho ny tsy fisiny zay le hoe ambava fotsiny zany hoe resaka fisaraha-pahefana zany na hoe séparation des pouvoirs ka engany mba ho tena avy amin'ny naipony avy amin'ny finiavany seni mihitsy a sy tena hoe mijery izay tena atsara ampirindra ny fifidianana ary alany a izay tena lany ny vahoaka maro anisa ny hitondra ny firenena fa tsy hoe sanatria mbola zavatra mbamboarina tsy te hiverina amin'ny resaka doublon zany hoe resaka hoe lisitra tsy ara-dalàna intsony fa de zay manantena fa tsy hanao copie-coller be fatany ihany koa hoe copier-coller be fatany satria anahirana ihany koa fa nisy ny zavatra efa nitranga teto hoe mety ho samy hafa ane ny fomba fikarakarana fifidianana sy ny toetsaina any amin'ireo firenena efa mandroso hoe le tena ambara hoe demokratika ekena nisy nyreo le fifanarahany resa pirenena na karazana convention na charte internationale izay mety tsy ho voatery hifanaraka amin'ny zava-misy a sy ny réalité misy a eto amin'ity firenena ity ka takitsika zay rasatsika indray moa zany zay voan'zay a namana faniry fa dia izay amin'ny ankapobeny tsotsotra no hitako hoe fanehoan-kevitra na hoe aiasy fanontaniana mipetraka manoloana an'io atelier de concertation amin'ny resaka mise en œuvre ny refonte totale ny liste électorale liste des listes électorales eritreretin'ny seni karakaran'io namana faniry izy ty moa zany a député fetra rahala mizafim-bololona rehefa mandinika sy mahita lafin-javatra ohatran'izao a dia miverina mbiatsainy avy hatrany le hoe nanomboka tamin'ny heritaona tany volana septambra tany any a de niantso nisy iny le concertation nationale ny teteanivon'ny fanoherana satria betsaka ny zavatra mila lamina anisan'izany a ny tontolo manodidina ny fifidianana eto Madagasikara de ny heveriny rehetra fa rediredy zany na hoe inona moa zany raisina hoe fanakatsakana amin'ny fanehoana ny asa ataon'le fitondram-panjakana ka mamorona zavatra hafa na filambaniny ny fanoherana fa nyvondrony européenne ray volana lasa zay alohan'ny alany Christian Preda zay lehibe en délégation namanao nananao ny iraka teto Madagasikara de nametraka teboka mazava be ny amin'ny fandaminana ny raharam-pirenena de nambarany tsy fisiny fahalalana maneho hevitra sy ny asafanao gazety nambarany tamin'izany ny tokony isy ny
ataontsika hoe fikarakarana mitovy eo am'ireo mpisehatra ara-politika indrindrandrindra zay hiatrika amin'ny fifidianana amin'ny fampiasana ny haino aman-jera nambarany tam'izany ihany ko ny tokony andiniana ny fampiasam-bola n'ireo kandida hiatrika fifidianana zany fa nambarany tam'izany ihany ko indrindrandrindra zava-dehibe de hoe ny amty tontolony nisy mpifidianana sy ny lalam-pifidianana ity maromaro ny resahana tao anatin'izany adevitra zany ary nambaran'izy ireo ny ayahan'ny fifidianana hitranga 320 ary nanamafisan'izy ireo ny concertation inclusive zany na hoe ny fitiavanandro tsy misy hanavahana mba handaminana izany rehetrarehetra izany satria misy cadre maromaro zany nitsondrininy teo anivon'ny vodina europiana ka itsika zany rehefa nahitan'izay député fetra de sakodiavatra le fitondram-panjakana eo koa le dola makota sy le afetsifetsena politika de mamorona concertation etseroa de iny no ny tena entina indray anakomina maso ny vonina iraisam-pirenena ohatra tahaka ny vonina europiana zay tsy jamba fa mahita ny zava-misy eto Madagasikara de miforonina le hoe concertation na fikaona momba ny fambolena sy fiompiana mba aleo tena ara-tsakafo ny Madagasikara nefa izy nanafatra PPM efa 20 sambo vita tanteraka amin'ny bizy na vita tanteraka le hafa le ino moa zany le sitrapo miakatra ny vidin'ny PPN nahazo marché tsara daholo ny akamakama rehetra sy ny rehetrarehetra zay vao andindinika n'le momba n'le fahavitatena ara-tsakafo nefa nopite an'le resaka importation le resaka famokarana anatiny ho an'ny eto Madagasikara ary mitotongana ny vidim-bokatra am'izao fotoan'izao de zao ndray de foronina le hoe concertation momba ny fananantany député fetra ary de ty le izy hoe atelier de concertation na hoe atrikasa fikeonando zany hoe possible andray zany misy concertation mety momba ny kolotsaina ndray foronina ao arinan'izao azo antoka andray zany misy concertation momba ny fanatanjahantena ndray ho foronina izay zany lay fomba fiady le fitondram-panjakana hoe mamorona amin'ny alalan'ilay satria toromarika meny vonina europiana de tsy te hanao an'izay satria tery ny lalana de foroporona daholo de azo antoka misy atele na misy concertation momba ny resaka fitaterana ndray ohatra na misy concertation momba ny fahasalamana zay zany le fomba fiady politika le fitondram-panjakana ka ho tsarain'ny karatra eo mo député fetra raha lamizafim-bololona satria tsy jamba ho sika ny sehatra iraisam-pirenena ary matoa izy miteny vonina europiana iny hoe tena tsy sevitra fa tsy maintsy zao nataonareo ary taorina zay atsika mahafantajavatra maro député fetra de miteny koa ny banque mondiale mahantra loatra nareo ary talohan'ny banque mondiale miteny na moka fanambarana mihitsy hoe tsy ahatratra satria niembotra fitopolo taona nareo de any 70 taona ho avy any mihitsy vao ahatratra ny faripenana mitovy any Rwanda aty amin'ny taona 2024 de apitsika 70 zany le 2024 zany de any amin'ny 2092 zany vao hitovy laharana amin'ny Rwanda Madagasikara raha am'izao endry zao député fetra raha lamizafim-bololo mbola izay aloha fa tsika tsy mbola iresaka an'le FMI satria mbola adevitra be zany fo élargie de crédit mbola manana ny ambarany koa io momba ny redressement ny Armady momba ny jirama momba ny resaka fandiova-mbola mena amin'ny banque foibe ny Madagasikara momba ny resaka solika ny vérité des prix sisy mameloka nota daholo le fitondram-panjakana de sahirany eto de misavoritaka le fitondram-panjakana de le fomba fiady ina moa le fomba fiady député fetra le fomba fiady tamin'ny teteza mitany nampiarina le mamoriporona karazana entité de mivakivakina atao daholo tao anaty mouvance Ravalomanina mouvance Xavier Albert mouvance Ratsy fa nevarany tsy maintsy nanao sony fa de route any de ohatran'izao ndray na voatery anao concertation de mamoriporona concertation na fikeonandondray mba entina hanodinana an'le resaka fa na izany ary tsy avabelona fitondram-panjakana député fetra marina zany namana faniry tsotra ny anteniko ny takiny ny avaty anivon'ny fanoerana ny tiako Madagasikara sy ny RMDM ary ireo vovonana maro toy ny anivon'ny panorama izay efa araky ny teniko tena mpitovy tadin-dokanga miaraka am'ireo le misy mpiaradia ary sahako ny milaza eto misy efa mpiaradia am'izao fitondrany zao no efa mifampiresaka aminay ny am'izay le fomba anatanterahana an'izany concertation zany
tokana ny concertation atao hoe manana ny lanja ny ilainy zany za tsy miteny akory hoe tsy misy ilana azy zany fikaonandom-pirenena makasika ny sakafo na makasika ny fambolena sy ny fiompiana mety zany ko tsy ny natao hatram'izay e telo taona sy tapany eny anareo ny teo e fi zao ary efa nisy koloko ngeza be misy natao tamin'ny fordopaina amin'ny volana jona inona tsy nataony inona tsy natao makasika ny fandripaly mana makasika ny resaka voaingana teo zao raha tsy diso a ny ministry ny fiarovam-pirenena nanova rafitra nanova fomba fiasa zany tsy atao tsony hoe ato bataky na atao banifa resaka bataillon ny fampiresahana fa tsiditra am'izay mina tsy me satria zavatra tsy haiko ny amakasika an'izay fa zay zany atao hoe zavatra tsara ray tsy voatery itsikely izay fa tsara izy a de miteny izay mety fi zao tsotra ny fitakinay a ary tsy ala am'izay izahay na inikiatra na inikidona de ny hoe concertation nationale na fikaonandom-pirenena mahakasika ny fifidianana aloha mety voakitika ao anatin'zany raha ilaina satria tena ilaina mihitsy zay a araky ny toromarika nataonyreo le solotena na le iraka avy amin'ny vondrona europeanina nandalo teto amintsika teto resaka fifidianana sy lala-pifidianana ary tiako tsindriny zay satria tenin'zay a araky ny teniko tam'izay fotoan'zay hoe toromarika ny fomba nytenenantsika azy fa baiko izay ary na baiko aza ka rehefa baiko ka mety asoatsika aplamina amin'ny akapobeny ny atmosfera sy ny ambiansa amin'ny resaka ara-politika eto amintsika inona moa ny sakana tsy anatanterahana izany na manafaniry dia ny resaka mahakasika ny fifidianana amin'ny akapobeny a nyreo fonty iny a lalàna ny nametraka azy fa mahakasika ny resaka lalàna amin'ny feny fifidianana amin'ny akapobeny indrindra mahakasika ny fanendrena sy ny fisafidianana ireo mpikambana ao anivon'ny seni ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avomboana lalam-panorenana izay hita amin'ny akapobeny amin'ny saina tsy miangatra fa akaika ny filoam-pirenena ankehitriny a sy ny atoko a misy azy say le izy zay zany ny akapobeny satria inona moa no vitanao anatin'ny heritaona sy tapany manana traikefan'zany nge nytiako madagasikara satria efa nitondra teo président Ravalomanana ary anatin'zany no itenenako anareo a mpiaino fa niova zany président Ravalomanana zany tsy teny hiteny aminareo amin'ny atsiprieny a hoe inona ny niova ny alehibe fa mbola ao anatin'ny tanjany ao anatin'ny fahalalany ao anatin'ny fananany traikefa tiasahako ny milaza sy manambara eto fa niova zany président Ravalomanana zany ary misy antony a araky ny teniko teo aloha teo manao hoe inona moa ny antony anaovan'ny olona tsomby aloha ary milahatra satria mahatsapa fa zany ray aman-dreny zany zany lehilahy zany a dia ametrahany rehetrarehetra tsy hoe ny rehetra io moa tsy maintsy misy ny tsy tia fa ny tompo ary moa nisy namadika sy nisy namadika ary nanangy ilainay reny mpamadika ireny na manafaniry e vazivazy ty ialako tsiny aminareo na mpitondra fivavahany io na sy ny hafa rehetra any a fa manao hoe raha tsy nisy ange reny vazivazy na namana anakiray zay izy ty dia hoetiko eto amintsika eto mba iomezana kely hoe raha tsy nisy ane ireny mpamadika ireny na tsy nisy ny mpamadika tsy azosika le famonjeny satria tsy voaomby teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo fa nisy mpamadika tao ambadika tao afahantsika misaitsaina ihany koa sy makalesona l'izy hoe inona moa ny anton'izany rehetra zany dia tsy maintsy misy io na ao anatin'ny vondrona misy anao eny ao anivon'ny fianakaviana ao anivon'ny atoko politika ao anivon'ny vovonana eo amin'ny samy mpinamana raha misy zany zavatra rehetra any nefa atao lesony zany a mba afahantsika miroso a sy makany amin'ny fiainana metimety kokoa sy andraisantsika fanapahan-kevitra amin'ny tokony ho izy a araka ny tokony ho izy a manoloana ny olana anankiray a ny olana maro zay misy eto amin'ny firenena ka ny olana tsy ho tapitra fa matoa misy ny olana de misy ny vahaolana maro ny vahaolana zay fanarosiny teto anivon'ny miara-manonjy MBS sy Radio Mada sanatria tsikera be fahatany reny zavatra nyresahanay teto reny na reny atao hoe fanontaniana peraka fa azo ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny a nandraisana lesona fa fotoa zay mitsikera de afaka nanao zany ianareo ny fanohatra amin'iny a rehefa mitsikera anay zany zavatra any raha ny resaka izay ohatra resaka hoe tsy fanajana lalam-panondrena na fanendrena gouverneur de dikan'izay a afaka nanatanteraka fividiananareo a chef-teur région tsotra kely zay satria voasoratra ao anaty lalam-panondrena zany hoe tokony fidinany lehibe ny faritra ohatra zany sotra asivo mangarary ty zavatra ty inona ny olana namoaka ny cour des comptes ohatra ray ao anatin'ny maro zany resahako zany dia miarahana hita fa tsy mazava ny fandaniana tamin'ireny a fampiasana ny vola fanampiana tamin'ny Covid-19 ireny de ndikan'izay hoe avoay ary zany a ny mangarara
amin'ny akapobeny tamin'ny resaka fomba nandaninareo ohatra zany le izy fa izy moa raisiny zalahy na mana faniry sy mpiaino ajaina ohatrany hoe tsikera be fatany tsikera botolo ohatrany nesorony tao anaty voambolana ndray zay tatoato nesorindrareo tao anaty voambolana ndray zay fa hoe aleo mifampiresaka tsika nge afaka mifampiresaka tsika nge ary anisan'ny teny an'izay ndray zao ny questeur isaorana azy ny questora voalohany fa raha izy moa nisan'ny filohany tsy hoe anisany fa filohany mihitsy amin'ny fikambanany teraka avy any amin'iny faritra tsy moandrefaniny any Toliara raha tsy diso dia nyteny hoe tokony irayntsika na dia anatin'ny fahasamihafana ary marina zany matoa questeur miteny izany ihany koa ny filohan'ny antemera-pirenena hoe afaka mifampiresaka ny isika fa izao kosa aloha ny fifampiresahana sy ny andaminan-draharaha tsy miady nefa ny kobay akelika ihany reniny nataonareo anay tany Atsirabe reniny ataonareo ny fanohatra na ny filora valomanana nefa malagasy mitovy zo aminareo manana zo mitovy aminareo nivezivezeran'ity fireneny ity dia reniny ataony akatonareo ny orinasa akatonareo ny tsy avelanareo alefa mitambazotra ny inona moa ny fiteny an'ity satellitaire ity na canal plus na ny sy ny hafa ny fandarany MBS zay efa nitakina teto ka sandretrehitra zany mbola takinay aminareo ka sy tsy somary mialako fa somary ohatrany voana ny faneho-kevitra na mana faniry fizay izy rehefa tena iresaktsika tsy miady esorana kelika le kobay afaka mifampiresaka mihitsy ny avy aty anivon'ny fanoerana fa izao kosa aza hodikodina araka ny tenin'ny faniry teo ahodikodina any amin'ny resaka concertation mba mifambolena satria te ampiseho te aneo eo anatrehan'ny mpamatsy vola ireo le nitaky ireo le namme baiko fa tanterao ny concertation nationale mahakasika ny fifidianana zany mety voakitika ao anatin'izany ary tokony hokitiana ao anatin'izany ny resaka lalam-pifidianana sy ny texte sy ny code électoral mba isian'ny fifandimbiasam-pahefana araka ny teniko teo aloha teo hoe tsy misy romoromo dia tonga dia hivadika aloha hevitra fa satria efa mandeha ny fotoana ary efa manakaikikaiky ny fotoana tokony hamaranana ny izao fanasana anjara fitenenana eto zao na mana faniry dia ny vaovao farany raha nafana tamin'ny herinandro iny ihany koa dia ny fanesorany ministra ino fa fanresaka an'izay ianao teto satria ianao dia tsy tara mihitsy omaly ny resantsika teto zay fefa nanaovako fampatsahivana ihany fa omalika ihany tiako ambara mandrona an'ilay izy dia efa niarahana hita ny atao hoe friariana nataony zany atao hoe paraitany razany zany nanana andraikitra ambony natao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na atao anivon'ny tsy haitsy mona Madagasikara na Madagasikara Airlines ny tena izy fa tsy valaparana any amin'izay fa ny fitakiana todika aminareo any amin'ny fitsarana ny anivon'ny Bianco ary indrindra anivon'ny rafitra ilay vao avy napetraka tselany ny tale général raha tsy diso dia ny ARAI zany ARAI moa sa ARAI hoe agence de recouvrement des avoirs illicites reny rehetrarehetra reny ampiasao ireny aseho fa miainga avy any ambony ihany ny ohatra tsara satria betraka ny resaka reteo nanao ampimamba ny fananam-pirenena ny fananam-bahoaka nanao fanapara-pahefana nisy raharaha SMMC na voaroroy na voakasika izany olona nanana andraikitra ambony teo anivon'ny masoivoan'ny Madagasikara tany la Frantsa zany sy teny anivon'ny flankevim-pitantanany era Madagasikara ka dia manateny izay fa andray andraikitra tandrify ianareo any anivon'ny fitsarana anivon'ny ministera sy ny sisa hoe anome ohatra tsara ianareo satria atao voaloha larana amin'ny fanadiadiny zany raha SMMC mahakasika an'io raha matoa io izay eritreritra azo intouchable mantsy na tsy azony kitihana mihitsy zany olona zany ary na ny faneho-kevitra ara tena raha andrehetra nahita tamin'ny ainao manjery sy tamin'ny tambazotra sosialy fa dia tena feno anavona feno friariana akoatra ny fiantsina zay indrindra akoatra ny fiantsina sy endrika fanambanina nataony ka dia manatena fandray andraikitra ianareo ary atao vohatra zany satria tsy izy rery ihany fa maro ny olona mpiara-miasa taminareo sakaiky anareo izay ny fanome modely ratsy ianareo tamin'ny fitantanana andrarapina ary ohatra ratsy ny nomenareo dia manatena fa zay moa zany no tena satria miverinao simple citoyen araka ny teny frantsay hoe miverinao olon-tsotra zany olona zany natao akaiky anareo aza fa nanao ny tsinety zany ary mino zay fa nanao ny tsinety nefa maro ny olona atao hoe présomption d'innocence fa manateny zay fa nokatra fanadiadiny ianareo ny anivon'ny Bianco ny anivon'ny PAC ny anivon'ny ARAI ny agissement ny zany raha matoa zany ka dia zay le hoe ny ohatra
tsara de aloha iainga avy any ambony rehefa tena manana finiavan'zany ianareo ny fampiresantsika dia fafana mila diovina aloha lamba maloty rehetra aleo tsy ny madinika sy ny mpangalatra mpanao alabotry kely sy ny madinidinika taty ihany fa ny olona milalao amina miliara sy nanao zavatra fanodiko-dinana tenina hoe nananao zavatra tsy mazava tsy voatery fanodiko-dinana fa mety nisy délit d'initié tao mety nisy resaka passation de marché tsy araky ny tokony ho izy tao mety nisy fangalana avance tsy de tena araky ny tokony ho izy tao maro be ka rehefa tena sahana zay miresaky tsika raha tena sahanareo mandray andraikitra ary mino fa tokony andray andraikitra ianareo manoloana izany fietsika sy zavatra nataony io ramatoa anankiray io dia zay ny anteniko faniry fa tsy mbola misy député fetra lolo satria ay fa mandeha fotoana fa anazy zany Clémence Clémence satria omaly nametraka an'le fitorena izy ianao malala ny zava-misy ary presaka foana momba nyty tanàn'Antananarivo ity maromaro ny zavatra resahany ao anatin'izay ny SMGD ny rehetrarehetra atao anatin'le fitorina ao anatin'ny minitra vitsy amaranantsika azy angamba ny eritreritry député fetra mahakasika izay mbola mijoro foana lay mpanolotsaina tanàna mpanolotsaina ny tanàna teo aloha ny tena dia tsy amin'ny mampanolotsaina ny tanàna teo aloha no antony tenenana fa no ny fahitana sy fahatsapana fa misy ny zava-tsindry azo lena misy ny fanaovana fampiororona ireo izay samy teny sy samy lazany marina eto amin'ity firenena ity dia mahakasika ny anina dia mampahery azy ary mampirisika azy tsy izy rery ihany sahijoro mba sahijoro ilazany marina ary isaorana azy satria tsy mora izany tsy mora raha zany hoe intsivy trenena eny amin'ny tribunal zany tena samy teny fa za moa mbola tsy nisy nitory teny amin'ny tribunal fa azoko atsaina azoko eritreretina azoko atsaina ny hoe manahoana ny fitaitaina na ny ainanao ao tokantrano ny vady aman-janaka ny manodidina satria izy moa zany io dia tsara mpahafantarana ny maro fa izy dia nivoaka vao mivondrona IRK lany tamin'ny anarany IRK zany hoe akaiky ny atokony fitondrana fa nefa nahatsapan'izay zavatra tsy nety na tamina resaka findramam-bola na resaka tsy fandoavana nireny le tambokaramany mpanolotsaina ny tanàna dia izany no anisana ny enjehana satria sany laza maro zay mampaheranao ramato conseil municipal ary toizatra amin'ny farany ary ao anatin'izany ihany koa no anetanana ny namana hafa izay mahita io tsy jerena loko politika io tsy resaka fiaviana io tsy jerena ninina fa rehefa manao ny tsy mety dia tsy mety dia tokony mandray sazy sazy azy mampatsiahany ty teny ny filohan'ny sekreterany généralny PST izy iny le hoe ao anatin'izao fitoriana nataony CM Clémence zao dia hoe mety misy ny nanao ny tsy nety fa hoe maninona no any amin'ireo le commune madinidinika any amin'ny faritra no maro ny be ny tanàna sy ny olom-boafidy ampidirina ponja nefa ny sasany dia navela teo tsy misy akory ny fanadiadiana misokatra ka dia manantena fa ty amin'ity ndray mitoraka ty isy ny fanadiadiana ho ataon'ireo le rafitra voakasika izany fitoriana zany indrindraindrindra ny Bianco sy ny Pâques manoloana ny fomba hitantanany be ny tanàna sy ny manodidina azy eo anivon'ny mpanatanteraka eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izany ka dia mbola manentana ny rehetra ny joro ary ao anatin'izany amaranako ny anjara fitenenako namana faniry dia tsy hainy tsy isaotra n'ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara izay maneho ny firaisankina fa tsy araky ny firesako sy ny teny miely any ambadimbadika any hoe mizarazara ekena mety misy ny tsy fidivipijery zavatra misy zany ao tokantrano raha ny mpivady miady na ny mpianaka mety misy ny fifamalinana ny ady hevitra mafanafana fa izao kosa raha ny anivon'ny antemera-pirenena dia samanambara ny tenako amin'ny mafilohan'ny vondrona parlementaire hoe raha misy ny hoe resaka assiduité na resaka présence resaka fanatrehana fivoriana na resaka fanatrehana asam-bomiera dia anisany tena maro anisa foana izany solombavambahoaka tiako Madagasikara izany ka miantso an'ireo namana solombavambahoaka indrindra nareo maro anisa na nareo tsy miankina satria tonga bakivaky sady maharary ny mahamenatra eo anatrehan'ny vahoaka ny zava-misy ny anivon'izany antemera-pirenena izany zay no mahatonga anay tiako Madagasikara manentana antsika mba andrainy andraikitsika mba tena hoe ampiseho amin'ny vahoaka fa mendrika an'izany toerana solombavambahoaka zany isika satria itsika no solotena amin'ny vahoaka eny anivon'izany androm-panjakana izany namana faniry eny ary
zay no azorazaintsika hoe mamarina ny adevitra député Fetra manamarika ihany zany sady manamafy fa rapitso alakamisy dia iara-dalana amintsika ao anatin'ny fandarana miara-manonja ny filoha lefitra national ny RMDM sady filohan'ny antoko MCDM Andriamatoa Alaindremisiza zany anomanako sady ho atsika hiatrika izay fotoana rapitso izay satria resaka makasika ny raharaham-pirenena izy raha ny efa voaomana zany ao anatin'ny fandaharam-potoana reo vahiny sy reo manam-pikasana mbola hanio hevitra dia misokatra ho atsika eto anivon'ny MBS Radio Mada fa mila tonga aloha fotsiny tsika manao ny fandaminana miaraka amin'ny tompon'andraikitra dia alamitsika arak'izay ihany koa ny fotoana rehetra mba azotsika zany mitondra izay fanio-kevitra zay satria de maro be anareo ny tonga maneho hevitra misy ny avany ambanivohitra lavitra any de miazakazaka mihitsy intelo mipita taxi brosy mandeha tongotra sasany fa mahafinaritra moa zany dia ny fasahitsika zany maneho hevitra mitsoro ao anatin'izao hoe mandalo fahasahiranana lalina ny firenena ka tsy mamela verery fefa raisina ao anjara-brika zay faneho-kevitra izay makasitraka ny namana teknisianina isika zay atao ambadika ny sary sy ny feo makasitraka ireo ny ara-dalana tamin'ity alarobia ity dia manao ny kopakopatanana ao amintsika rapitsondray solomamoaka sy adevitra hafa indrindra efa nambarako teo miaraka amintsika fa de atreo aloha ny androany dia misaotra ny député Fetra Rahalamozafombololona ihany koa misaotra namana faniry dia misaotra ny mpanaraka ny fandarana dia manamafy ny tenin'ny faniry teo hoe aza misaraka amin'ny fandarana miara-manonja ny MBS Radio Madatsika satria raha izany filoha lefitra national ny RMDM izany dia araka ny teny frantsay hoe tsy manao ny lelany any aposy zany fa mijoro zany ary manana ny fahalalany sy ny fahaizana amin'ny teny zany ka dia izay no ametrahako ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka indray tompoko lasy tompoko vavy dia amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko